Tumpotisistuanao. Tumpotisistuana. Masina ianao. Masiniana. Iana. Dera. Derawana. Dao veritsika anio masina ianao. Masina ianao. Ianao. Tumpotisistuanao. Não manda que Zion. Ideira não manda que Zion. Larina piti. Eu anquante Zion kakana. No mametia. A vertical inteira não manda que Zion. Ideira não manda que Zion. Larina piti. Eu anquante missional. Mametia. Eu anquante Zayaka Kiana Uma Tia. Eu anquante Zayaka Kiana Numa metiai Numa Mihoatra tena Jesus. Sandrato ny tananao dia ataontsika anaiky an'izany hoe tompo eo aminao ny tena mety amiko indrindra. Eo ankiandy izay akaiky anao no mametia. Oh, fanatrehanao Andriamanitra ny toerana mety indrindra aminay rehetra. Eo ilay toerana tsy tiana ialana mandrakizay Jesosy. Tafatoetra eo ny fananay Andriamanitra. Miaraka aminao eo Andriamanitra. Alleluia. Manaiky izay Andriamanitra ny amin'izay. Fandaminanao. Tahaka an'ilay vehivavy andeha ho toram-bato Andriamanitra. Eo ankianja eo fanatrehanao. Misy fanafahana. Misy fiarovana. Misy fandrakofana, misy fitiavana mitobaka Jesosy eo. Eo ny fanombohan'ny fiainana rehetra. Eo ny fanatrehanao Andriamanitra. Alleluia. Satria Andriamanitra tena mahagaga ianao. Andriamanitra ny mirakla ianao. Tsy hoe mpanao fotsiny ianao, fa ianao mihitsy ny mahagaga Andriamanitra. Le maha ianao anao Tompo tena mahagaga. Alleluia. Alleluia. Nataony tananao, nataony
nikintana sikotrokora ampisehoanao any herina vaveritsika any zany Andriamanitra tena mahagaga anao fizahay rehetra Andriamanitra miara mahita ny fahatsarana sy ny fahagaganao. Aleluia. Ampisehoanao, ampisehoanao falehibeanao. Ampisehoanao ny herinao. Sika rehetra reky teny lideranao Andriamanitra. Asa anaty mihitsy ny tananao. Velantsika dia mozika dia aoka ny fonao nideran'Andriamanitra aoka iveriberana any am-ponao zany melody zany mideranao Andriamanitra fa tsara ianao tompo aoka ny vavanao tsy tsatra tsy angina ny vavanao. Alleluia. Any boky ny asan'ny apôstôly toko 20 any rehefa tamin'ny fotoana anankiray tady angina ny vavan'i Paoly dia ozy ny toko hoe aza mangina fa mitenena dia androany aoka tsy angina koa ny vavanao fa hiteny fahatsaran'Andriamanitra. Alleluia. Mideranao ny foko Andriamanitra, ny afaizanao mitantana ny amin'ny zavatra izay nataonao teo amin'ny fiainako Andriamanitra. Hiderako anao satria fantatry Jesosy fa matoa misy zavatra aty ivelanao mandalo eo amin'ny fiainako dia fiderana no andrasanao eny am-bavako Andriamanitra fa tsy fitarainana. Fiderana Andriamanitra amin'ny sehatra rehetra amin'ny fotoana rehetra. Alleluia. Dia androany Andriamanitra atambatra ao am-bavako daholo za rehetra any Andriamanitra dia hidery ny anaranao Andriamanitra. Ampanikeko anao Andriamanitra ny foko tsy avelako hisinga hanohatra ny fitarianao Andriamanitra ny momba rehetra fa zaho manontolo zaho manontolo fa lehibe tokoa ianao Andriamanitra. Alleluia. Fa lehibe fa lehibe fa lehibe fa lehibe. Ninona zavatra misy dia aza vela iova mihitsy zay fomba filazanao an'Andriamanitra zay
Oh, falei bem, falei bem, falei bem, falei bem, não, falei bem, a saudade de nada, tem de pensar, falei bem. Alleluia. Sombony amin'ny sombony fotsiny raha ohatra ka refesitsika amin'ny zavatra efa nataony ny fahalehibiazana. Tsy afaka maneho an'Andriamanitra ny zavatra vitany fa izy mbola lehibe lavitra noho ny zavatra vitany. Amen. Aoka tsy ho arakaraky ny fifaliana mety azonao amina zavatra mety tonga eo aminao no andrefesanao ny grandeur ny fiderana tokony menao an'Andriamanitra. Aza atao raha mahazo fiara ianao dia aza atao mitovy ahavo amin'le fiderana ho an'le fiara ny fiderana an'Andriamanitra. Tokony mihoatra lavitra mandrakariva. Misy zavatra tsy ambaran'Andriamanitra raha tsy manaiky tsika anondrika ny lohantsika tsiraray avy. Tsy afaka niteny an'le vehivavy izy hoe za koa mamela anao raha tsy nanaiky ny ankohaka le vehivavy. Rehefa vonona ny fiarahamonina ataoko hoe anisira, anaratsy, anambany dia zao afaka niady hevitra le vehivavy hoe ianao ary miaraka tamiko koa dia torony daholo rehetra eo. Fa tsy nanamary-teny izy fa nanaiky izy. Amin'ny fotoana anankiray zava-dehibe mihitsy ny fanekena hoe tompo tapitra ny mozika vita ny fiderana indro manantonana. Désolé izy Jesosy dia hanolotra zay mendrika anahy ampifaly ny fona. Raha tapitra ny mozika vita ny fiderana, raha tapitra ny mozika vita ny fiderana, indro aho Jesosy manantonana tia hanolotra zay mendrika anao aho Jesosy, tia hanolotra zay mendrika anao mba ampifaly ny fonao amiko. Nefa fantatro fa tsy raha ihany, tsy ilay kanto amiko, tsy izany andrasanao fa mihoatra izany, mihoatra izany no antenainao amiko, no antenainao amiko. Ifoko no jerenao Andriamanitra tsy mendrika indrindra, tsy hoe izahay no mety indrindra, tsy hoe izahay no mendrika indrindra, nefa tsy nisalasala ianao nandray ny tananay rehetra. Alleluia. Misaotra Jesosy, antsika hisaotra an' Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra, ny amin'ny fitiavany, amin'ny famindram-pony, amin'ny fahatsarany.
mandray antsika tsara ry avy izy tahaka ilay vehivavy dia hotorahany za sy ianao zany tsy manam-pahamendrena akory kanefa tsy niataka tahaka ny fiatahan'ny olona Jesosy fa nanakaiky ary nanafy fitiavana mandrakariva misaotra Jesosy fa tena tia hainao teo amin'ny toerana niankofako Andriamanitra dia indro ianao nanafy hery Andriamanitra ratapitrany mozy vitany fiderany ndrao manantonana ataontsika anakaiky kokoa an'Andriamanitra te hanolotra zay mendrikiana ampifanyfona tirayana tilay kanto tilay fitendrena fa mihoatra izany no andasana ho amiko mihoatra ny fitendrena mihoatra ny fandiza mihoatra ny zavatra faretra ny foko no jerenao ny foko isanandro tazaninao ny foko no jerenao ny foko tompo manaiky izay Andriamanitra ny amboatra ny fonay ifanaraka amin'izay aoka izay tianao hita Andriamanitra no hita ao anatin'ny fonay tsy ilay tian'ny olona hita na ny tiana hita Andriamanitra fa tahaka an'ilay endrika atao amin'ny fanamboarana Andriamanitra Jesosy indraindray ny sainay voaloton'ny curiosité tsy ilaina na déplacé amin'ny fiainana tsirairay avy Andriamanitra tsy ny fahalalanay situation Andriamanitra no manova fa ny fahalalanay sy ny fiombonanay aminao Andriamanitra tsy mampitombo zavatra tsy manova zavatra ny information mety azonay ny amina situation natranga anankiray Andriamanitra fa ny zavatra tena azo antoka Andriamanitra dia ny fifamatorana tsirairay avy aminao no anova ny zavatra rehetra zay ny miova voaloha Jesosy aloha ataontsika hivavaka anatin'izany tompo ampianaro Andriamanitra anolotra ny fomba fijeriko rehetra makany aminao satria amin'ny fotoana mijery zavatra hafa dia efa very fotoana satria lanika tamin'ny zavatra tsy izy ny fiainako fa androany Andriamanitra androany Jesosy dia ampianaro izay todika makany aminao Andriamanitra fijerinay manontolo
azavela alala nyantony nanao vanao ny ariva mamanala na ireo maraina vao maraina tsy ho takatry ny saiko tsy ho takatry ny saiko zay rehetra nyangata ikiorira hakuriraki auka atukiana azavelantany azavela anota nyafalina tolotrao na ny antony tomany na ny antony tomany efa hitako atry zao satria tsy ho takatro Jesosy tsy ho takatry ny saiko zay rehetra alatra yangatakorira akuriraki tsy ho takatry tsy ho takatry dao veritsika zany hoe niangatahako Jesosy niangatahako niangata akuriraki aukao atukiana yes nyany otsika efa matoky an'Andriamanitsika eo anatin'ny zavatra rehetra dia afaka miteny an'ity teny anankiray ty ianao hoe masina masina ninona zavatra misy tsy miova mihitsy ny fiderany am-bavantsika tsy miezaky ny atakatra situationtsika fa mino fa tsara ny fitondran'Andriamanitra alleluia rilay zanak'ondry masina ianao eny anao eny anao tondro mihitsy izy hoe Jesosy le resantsika eto ianao le tsy miova le fitiavana Jesosy le tsy miova matsy an'io ary mandraky izay ataontsika miamafy zany hoe masina ianao masina ianao
mendrika ianao zanako amen mendrika ianao ataontsika mafy zany hoe mendrika ianao tsika rehetrarehetra iaraka hiran'izany mafy mendrika ianao rilay zanako amen afaka mikaly aloha mafy hoan'i jesosy sady mitiaky ianao Alléluia. Mazo toerana tompoko azafady. Tonga amin'ny fotoana indray tsika hamerenana ny voninahitra any amin'i Jesosy dia mandraisa ny anjaranao ao anatin'izany. Amen. Mbola voninahitra ho an'i Jesosy ny ijoroako vavolombelona eto. Misy zavatra efa ela ilay izy fa ijoroako vavolombelona. Rehefa ilay misy fotoana ny olona miteny hoe ohatran'izao na tongavako tato dia nanontanian'i Jesosy aho hoe ary nenao ohatrany ahoana. Efa nanomboka tany amin'ny 2008 any mpanaraka ny télé Cool TV. Dia tamin'ny 2017-18-19 nanomboka niditra lalina tao anatina communion. Dia misy hafatra tamin'izany omeny Jesosy hoe soivre et adorateur tena meko fa marina. Dia teo nefa ohatran'ny rehefa tamin'ny 2020 ohatran'ny somary lasa tany amina fanompoana anankiray izay tsy hotononko ny anarany. Fa le fanahy efa tia mekoaka marina lasa tsy nahazo aina. Dia teo amin'izay dia Jesosy hoa ahoana ny ataoko. Dia 2021 tonga teto. Dia isaorako an'Andriamanitra fa niverina le teny voaingana kely nampitondrain'Andriamanitra ny Papa hoe soivre et adorateur. Andriamanitra tena marina, ny fonao no hitany. Dia rehefa tena hoe misokatra ny fonao dia na tsy somary dévier ary ianao indraindray dia averiny foana ao amin'ilay lalana marina satria izy be famindra-po sady maro-po dia voninahitra ho anazy. Dia tao anatin'ny fifadikanana dia niteny fanahy masina hoe raha vao misy croisade izy dia mandeha any ianao. Dia rehefa nandeha amin'izay hoe misy ny croisade dia andeha fa nanan-karena be. Izay hoe za indray Jesosy tsy maintsy mandeha, izay ihany ny fantatro tsy maintsy mandeha dia lasa voninahitra ho an'i Jesosy fa nanokatra lalana izy. Ary verenao kely teo amin'ny 2021 tonga tato vao niditra tery amin'ny varavaran-dria dia izao ny sensationako voalohany hoe je suis chez moi. Tena ohatrany hoe tonga dia nisy zavatra niala tao anatin'ny foko tao hoe ato hatrany dada. Dia tamin'ny croisade tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy fa rehefa mijoro ianao eo amin'ilay antom-pisina dia Andriamanitra mahalala izay tokony atao. Manana zanaka lamatoa eo amin'ny adola-tsainto izy. Somary mahafinaritra ny fiainam-bavakany. Fa izao rehefa niverina avy tany amin'ny croisade, tsy nila nitenenina le zaza edivana foana vao mivavaka, fa ny fomoramora izy dia nandohalika. Efa kaiky ny ora fidirana izay izy vao nitsangana teo. Tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy. Ary ny sensationko ihany koa vao tapitra ny croisade dia ohatran'izao hoe tateraka teo amin'ilay antom-pisiko Jesosy fa misaotra. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany farany tamin'ny pause journée des écoles. Tsy mianatra moa mpianatra dia mba afaka namonjy sekoly. Dia rehefa avy any amin'ny sekoly tamin'izay nisy fotoana somary niteny pasteur zao hoe niantso amin'ny Papa ako tamin'ny alina dia miteny izy hoe tandany elahy ve ny anjely iny. Izy andriry Jesosy nahita anjely Papa. Dia ny atalata iny ihany le zanako vavy tonga dia nody fa za zany mbola lasa tany amin'ny commune mbo manga kely dia avy eo nefa samy nody atoandro ihany izay mianaka. Dia izy manao zavatra akaiky ny porte principale eo. Dia le gadana kely fanidina ivavahady mipetraka tsara teo. Izany hoe tsisy olona tokony naka mihitsy le izy satria teo nisy olona foana. Rehefa hanidy vavahady anefa tamin'ny alina tsy hita izay nalehan'le gadena. Nakaiza le gadena? Dia ozy le zanako vavy hoe ka izay ngerinenina tonga ny vavahady kely tsy nidiko le zany voaka kely tamin'ny arivariva iny e. Dia tsy hita mihitsy le izy. Dia hoe apetrao fotsiny izany le rotsy fa tsy maninona izany e. Fa antsika koa manana mpiaro dia Andriamanitra Jesosy ny mpiaro antsika fa tsy maninona izany. Dia za nefa tao anatiko tao tena ohatry nahalala hoe tsy very izay. Dia rehefa maraina le zanako vavy kely nandeha ho any amin'ny WC dia tsy tonga dia nakao amin'ny WC fa lasa aloha izy teo amin'ilay porte principale dia mitsikilikily eo izy satria le izy makarakara.
dia tonga izy dia niantsoantso neny eo io ary le kadena dia tonga dia ozy aho hoe zany mihitsy ary le zavatra efa nyteneny fanamasina namale tsy very zay tena voninahitra ho an' Jesosy le vavahady tena hoe nahodina tsara le kadena nahodina tsara le rojo nijerena tsy niva fa teny hoe anjeliny nametraka an'le izy teo le izy koa tsy possible hoe natsipiny olona avy any an-tokotany satria le izy tena tonga dia le makarakara kely be reny zany tsy atonina kadena fa tena hoe anjeliny nametraka an'le izy teo voninahitra ho an' Jesosy Terana mandrakizay Jesosy mandroso tompoko. Voninahitra ho an'Andriamanitra no ijoroako vavolombelona eto. Efa saika tsy nijoro aho fa vokatra le fampianarana omaly mikasika ny fankatoavana. Mikasika ny asako. Efa nisy fotoana efa nijoro vavolombelona teto ihany mikasika ny tondran'Andriamanitra anahy tao anatin'ilay asa. Ny asako izany hoe mitatana orinasa dia karamain'ilay tompona orinasa hitatana ny orinasany io. Dia le izy ty en fonction an'ny hoe mety na tsy mety le asa zany hoe mandeha na tsy mandeha fa efa mahazo hoe karama fixe foana fotsiny hoe iny foana fotsiny amin'ny fitantanana an'ilay orinasa. Dia tao anatin'izay dia isan'andro aho zany dia mila manao compte rendu amin'ilay tompona orinasa hoe ohatr'izao ny fomba nitantanako an'ilay orinasanareo, ohatr'izao ny décision ndraisiko tao anatin'ilay fitantanana. Dia somary mavesabesatra le satria be pression be mihitsiny. Dia tamin'izay ny tompony ohatrany hoe namangy anahy dia niteny anahy hoe ohatr'izao mihitsy koa no ataonao rehefa eo namiko any an-danitra ianao dia anao compte rendu ny zavatra nataonao tetỳ antany, ny zavatra izay nataonao tamin'ny fiainanao tetỳ antany. Dia lasa ohatrany hoe nanana motivation be aho zany nanao an'ilay asa koa hoe nanao an'ilay asa ho an'ny tompo fa tsy ho an'ilay patron. Dia tao anatin'izay amin'izay dia tamin'ny nisy fijoroana vavolombelona teto tamin'ny heriny mikasika le hoe namela an'le mpitana-parikina le olona dia efa voakasiky ny tompo aho zany tao anatin'izay hoe ianao koa misy olona tokony ho avelanao ohatran'izay. Dia tao ampiasana le izy mpiasa teo ambany fahefako zany dia tonga izy maraina dia niditra tao amin'ny birao dia nresaka tamiko dia nangataka hoe za madama hvkl-mission fa misy fahoriana hvkl-mission 2 jours. Dia ny fatao moa zany manontany hoe fa inona le fahoriana iza le maty dia ohatrany hoe ohatr'izay dia nanazava izy dia olona tena hoe olona lavitra anazy le maty hoe zanaky ny cousine mbola somary lavitra zany. Dia nanazava aminazy hoe tsy possible ny azonao permission sy hoe en plus hoe 2 jours amin'izany fa mbola olona somary lavitra le izy fa tsy manina fa afaka ataontsika congé le izy afaka vadiko congé raha ohatra ka ilainao. Dia nanaiky izy zany fa en fait ny eritreriny zany hoe tonga dia eo izy dia ho alainy le izy planinina ny asa rehetrarehetra nefa efa nandeha daholo tsy possible izy zany hoe anapaka hoe tonga dia hoe tsy hiasa eo. Dia niteny anazy hoe fa tsy possible ny androany fa le fandevenana deja zany le apitsony iny dia raha pitso amin'ny fandevenana ianao omeko ny congé anao dia mandeha afaka mandeha. Dia tezitra be le mpiasa zany tamin'izay tena to dia nanao vava be sy hoe ohatrany hoe tonga dia insolente be mihitsy izy zany hoe tsy nomeko anazy le andro hoe tonga dia eo izy tonga dia nalefa. Dia taorianan'izay dia nandeha izy ny apitsony iny fa tafaverina vany izy dia niavinavina be tena manao toetra be sy manao fihetsiketsehana be le hoe mahasorena be anao reny mihitsiny zany mahitanao izy dia mijadojadona dia mangarika dia ohatr'izany. Dia lasa naloto zany le foko sy lasa tezitra hoe fa maninona moa zany. Dia le tamin'izy namalivaly be afaka hoe mibedesiko izy hoe nanao insubordination amin'ny supérieur fa efa napetrako zany aloha le izy hoe tsy nanina fa aveo izy tena miavinavina sy mianjonanjona be tena hoe miexcité be anao hoe anao fihetsika zany. Dia zako isan'andro nefa ny zany tena mangataka amin'Andriamanitra mihitsy mba ahafahako maneho an' Jesosy ao amin'ilay toeram-piasana. Dia nangataka Jesosy ahoana ny ataoko amin'ity mpiasa ity. Dia le témoignage tamin'ny heriny amin'izay zany ohatrany hoe nikasihan'ny tompo anao hoe mila mamela ny olona io ianao mila ianao no maneho amin'ny olona io an' Jesosy ao anatinao. Dia taorianan'izay nefa sabotsy aho zany tsy miasa. Dia izy kay entre temps tonga zany rehefa tsy ao aho zany dia le patron le tompony orinasa no ao. Dia kay izy zany nandeha nanantona le tompony orinasa dia nandaza anahy hoe tsy nety le nataoko ohatrany hoe olona tsy mahay mitatana zany sy nanaratsy anahy tany amin'ilay tompony orinasa. Dia nanantona dia niresaka tamiko le tompony orinasa aveo hoe misy ohatr'izao ka ohatr'izao. Vao may zany ohatrany hoe naloto be mifoky vao may zany ohatrany hoe vao may efa tsy nionona amin'le nanao fihetsiketsehana izy fa mbola ohatrany hoe nandetika ihany. Dia
dia le tompony moa zany ohatry ny hoe comprendre be dia hoe normal ny réaction anao na za koa ny teo amin'ny toeranao ohatr'izay mihitsy ny décision ndraisiko fa tsy mandry mihitsy nefa nyzany ny taty anatiko satria za zany tena tezitra ohatrany hoe nisy fahatezerana be taty anatiko hoe lasa ohatry ny nanana an'izay toetra zay zany hoe zay ray aritsika mifampily ianao nge mbola isy zavatra ilainao aty amiko dia naloto be mihitsy ny mifoko dia zay foana ny naverin'i Jesosy hoe ndana manantona anazy dia misy sakana be zany taty anatiko hoe raha zange Jesosy raha zany ianao pavoalohany dia lasa image ratsy ho an'ny mpiasa rehetra zany lasa anao ohatry ny ataony daholo koa zany ireo mpiasa ireo amina rasa nevatevana eo maso mpiasa lasa hoe anao an'le fihetsiny daholo zany nefa za mila mametraka le toerana koa hoe zany napetraka hitatana an'le orinasa dia ny tompo zany ao anatiny ao hoe tsy manina fa za mahafantatra ny hevitra iverako anao misy planina ao ambadika io fa maneke fotsiny makatoava fotsiny hoe ianao no manao miresaka amin'ny olona io dia tena nangataka hoe tamin'i Jesosy hoe tena tsy vitako le izy Jesosy fa ianao zany ianao no anao an'le izy amin'ny toerako fa za tena raha ny fihetsika ataon'le olona tena tsy vitako ny andeha anao andeha anantona anazy hoe angataka hoe ifamela aminy dia tena ny latsinainy amin'izay no meny ny tompo opportunité zany tena nataony ohatrany hoe ny fanena tamin'le mpiasa zany dia izy tena mbola mianjonanjona be mijadojadona be mihitsy ny fanena tamiko meraba isan'andro dia izy tsy meraba fa tonga dia mangarika ohatr' izany dia tonga dia hitako izy dia tonga dia narabaiko dia nisakambiniko be mihitsiny dia ozy izy aho hoe tahiny Jesosy dia aza maloto fo be foana aho fa tsy tiany Jesosy le olona maloto fo fa andao tsika ifamela dia andao adio apo fa tsy mety ny zavatra tsy mahazo hainy Jesosy ao anatintsika raha vao maloto fo be ohatr'izao dia tonga izy dia en fait ohatrany hoe niandry an'izay pahako izay fotsiny izy fa to dia faly be mihitsy izy nahita nananao an'le namela anazy dia tonga dia izy indray lasa nisotsotra be mihitsy hoe misaotra betsaka madama misaotra betsaka madama dia voninahitra ao an'Andriamanitra za koa tao aorianan'izay tena maivana be ana vitananao an'le pa amen vitanao zany vitantsika rehetrarehetra zany amin'ny anaran'i Jesosy. Voninahitra ho an'i Jesosy ny jogoko fahavolom-belo leto za zany tamin'ny 2015 nanomboka nandray an'i Jesosy tao anatin'izay fotoana izay tena hoe olona naratra sy ohatran'izany ahako no nandray an'i Jesosy dia tena hoe tsy nety natsapa an'izany hoe fiadanana fitsaharan'izany mihitsy tao anatin'ny fotoana nandraisako an'i Jesosy nanarahako an'i Jesosy za nefa hoe nandray an'i Jesosy nefa mbola tena hoe tsy matotra ara-panahy ohatran'izany nanomboka ny 2020 nanomboka tena hoe miprise an'i Jesosy ahako tena roa taona zany tena hoe nentin'i Jesosy nandalo tao anatina brisement tena hoe mifantoka taminazy nitady anazy tao anatin'io fotoana io dia tamin'io fotoana io tena hoe tsy nasiany Jesosy anizaniza mihitsy fa tena hoe za dia izy dia tena hoe mifantoka taminazy dia tao anatin'io natsapako ny alalan'ny fitiavan'Andriamanitra nanafaka an'le ratra sy le brisement be taty anatin'ny foko teo koa ny tena hoe natsapako hoe tena hoe voaombo ny tenako iray manontolo dia tena hoe tsy velarako nofontsony dia nandritra n'le fotoana brisement io moa zany ny tenako tena hoe tany anaty désert nareo angamba efa mahafantatra tsara n'izany hoe tsisy nininana anaty désert tsisy asa tsisy nininana fa tao aorianan'le izy amin'izay ahako rehefa tafavoaka tao anatin'le izy ahako dia nomeny Jesosy projet zany za dia efa meny Jesosy an'le projet za ahakony dia za tena hoe tsy haiko mihitsy le izy tamin'ny voalohany hoe Jesosy ahoana ary ty za tsy mahay an'ity nefany ty misy asa ohatran'izany dia namidimidiko tamin'ny olona teny nomeko olona ohatran'izany le izy zany dia avy eo nefany tena hoe naray directive tamin'i Jesosy hoe mila manangana orinasa ahakony dia nanangana orinasa amin'izay zany avy eo nampiasa ankizy ohatran'izany tao anatin'le izy dia nandeha ny fotoana nandeha foana aloha le izy mois de mars amin'izay za tena hoe niditra tao anatina perte tena hoe tsisy nininana tena hoe perte tena centaine de millions za akony dia nale ankizy niasa tao amiko raha tena nisy hoe nanao tsinitsinina be anahakony tao anatin'le izy hoe
tena hoe nanao vava zany le ankizy tao anatin'le izy dia somary hoe saika voakasika kely ihany ny foko tamin'le vava hoe Jesosy ahoana zany zavatra mitrango zany dia nandeha nefa le fotoana tao anatin'le hoe perte zany ianao dia ny zavatra natrehako tao anatin'le izy tena reko be ny fantronan Jesosy satria tena hoe za tena hoe mivesatra ohatrany hoe olana be nefa nyty foko ty tena nana fiadanana be tsy voakasika le problème mihitsy zany foko fa tena hoe feno fiadanana dia zany tsahatra tao amin'i Jesosy fotsiny hoe ianao mpamorona dia ianao mahay zavatra rehetra matoky anao fotsiny ao anatin'le izy dia tao anatin'le fatokiako an' Jesosy tena hoe nanokatra lalana Jesosy tao anatin'le izy tena hoe voavaly problème na million tao anatin'le izy avy eo koa zahako ny mbola nomeny Jesosy fahitapo ty satria tsy netamiko le local satria za nanofa local dia tsy nety amina le toerana dia ozy Jesosy tsy mety amina dia hoe ao an-trano dia tsy resy lahatra koa za hoe ao an-trano dia fotoana foy tokony hoe hanomboka hiasa zay ny lundi avant an'izay tena hoe nisy olona napiko tany aoriana tamin'ny herintaona niantso anahako ny hoe misy local anay ozy izy misy ordinateur misy connexion ato misy fitaovana rehetrarehetra tena hoe complet sao dia mety amindrio ozy izy fa tsy ampiasainay tsony dia miaraka amin'ny trano dia kakabe zany dia hoe ajereo aloha izy fa sao dia tsy mety dia tonga tany dia tena hoe fitaovana tena hoe équipe tanteraka tsy nisy zavatra anatsony dia tena hoe averiko amin'i Jesosy ny voninahitra satria na dia nandalo tao anatin'le zavatra mifamoafao be ara zany dia tena hoe nanotro ny Jesosy tena seho ny voninahitra Andriamanitra dia sotra tompoko. Tain'i Jesosy indrindra tompoko ndao tsika hisaotra an'i Jesosy ny amin'ny zavatra nataony teo amin'ny fiainam-panompoantsika teo amin'ny tsirairay avy. Ho izy ny mpanompon'Andriamanitra maly hoe mila mamerina ny voninahitra any amin'i Jesosy fa izy ireo naharesy azy ny amin'ny teny filazana azy. Amen. Na amin'ny nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainanao amereno. Tsy hoe amereno hoe fa avereno any amin'i Jesosy le voninahitra. Amen. Na misy challenge isan'andro na eo amiko na eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Fa ao anatin'izany mila mahay mankasitraka an'i Jesosy ny amin'izay ataony eo amin'ny fiainantsika sandrato ny tananao. Ndao tsika hivavaka Jesosy misaotra ny amin'izay nataonao teo amin'ny tsirairay avy. Misaotra Jesosy fa mahatoky loatra ianao rehefa mankatoy zahay dia tsy miala ny fiadanana. Ninona mitranga ny fiadananao Jesosy ny miaro ny fonay sy ny fihevitray ho voatahiry ao aminao. Jesosy omeo anay le toe-po ilay mankatoy amin'ny fotoana rehetra. Tsy hoe toe-po mila zavatra dia mankatoy fa mankatoy ninona mitranga. Misaotra Jesosy mankasitraka anao dia averinao anao ny dera sy ny laza. Amen. Ndao hitehaka mafy an'i Jesosy andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Za mahita zavatra eto. Misy fitiavan'Andriamanitra mikorina eto dia hikasika anao. Amen. Mankasitraka ny ray aman-dreny dia miaraba antsika ihany koa. Tay ny tompo ianao. Asitsikitsiky kely aloha. Alleluia. Hiaraka kely tsika ao anatin'ny fotoana fohy izay opportunité nomeny tompo anay hijoroako eto hitondranao anatin'ny asaribidiny fiombonana ao amin'ny fandraisana. Daosika afatsika ingemy baiboly ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 7:20 dia ny andininy fahafito sy ny fahavalo dia dingantsika any amin'ny andininy 5:20. Minao fa tsy voaka maina zany ianao tonga eto. Alleluia. Zay voahomana rehetra dia tsy maintsy voarainao zany. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy ary avy fanondroany ilay anjelin Jehova dia nanohina azy ka nanao hoe mifoaza ka omana fa lavitra loatra ny alehanao. Dia nifoy izy ka nihinana sy nisotro ary nandeha tamin'ny tanjaka azony tamin'izany hanina izany 40 andro sy 40 alina izy ho any Oreba tendrombohitr'Andriamanitra. Nahavariana kely anay io teny io fa
indroa izy ny menan'le sakafo, ary le sakafo tsy sakafon'ny tany fa sakafon'ny lanitra. Nandeha izy 100 andro sy 100 alina. Dia rehefa tonga izy jerentsika ingany 120 inona voalazany teny ato ny anaran'i Jesosy. Fa hoy Jehova taminy, mandehana miverina amina alehanao ho any amin'ny efitra Damaskosy. Amen. Indroany mena le izy, 100 andro sy 100 alina ny ale, ary 100 andro sy 100 alina ny retour. Tsy nihinana ninina izy akoatran'ireo. Mizavatra mahavariana zany. Lanjan'ny fandraisana androany aza atao fahazarana. Satria indray mandeha izay ary fa tsy tadidiko izay 3 semaines sa oviana fa namonjy fandraisana teto aho. Dia raha tsaroanao dia vita ny fandraisana dia nisy vavolombelona nitranga. Ary tena nakasika ana le ramatoa anankiray tetsy. Ozy izy hoe mivoto daholo ozy izy ny tanako. Misy ohatran'ny petit pois. Dia vao vita ny fandraisana izy dia nanjavona le izy. Dia ozy hoe Jesosy ohatra ny enjana be zany. Fa ahoana ho azy zany mba aza avao. Dia ny zavatra ny teneny tamiko dia hoe za konge ozy izy nihinana tamin'ny araka tamin'ny mpianatra. Dia ozy hoe fa ahoana. Fa nga ny ilainao le izy. Dia ny ilaiko le izy izy. Satria tamin'ny fotoana ny rahako tamin'ny mpianatra dia rehefa tao Getsemane dia nandao any ray. Dia tsy maintsy ny ilaiko. Ary izy milaza ao amin'ny Jaona 4:15 milaza hoe ity nofoko izy izy midina avy any an-danitra. Zany hoe amin'ny fotoana nateo an Jesosy dia nandray ny mofo izy. Fa le mofo ny tazominy nambarany fa midina amin'ny fotoana eo ny eo. Ny ilainy koa le izy satria nihinana izy hiatrika ny lalana sy ny mission izay ho tanterahana. Tsy vitan'le mission raha tsy nihinana izy. Fa le nofo sy rano haniny efa nofo ny fandresen'ny voninahitra le izy. Azonao ve? Le zavatra atrehanao androany tsy zavatra hohanina amin'ny fahazarana na raisina amin'ny fahazarana. Fa mitondra hery tsy hay toaina, tsy hay hazavaina. Hiatrehanao ny fiainanao avy. Satria izay no mitahiry anao. Ka raha tonga eto ianao dia izao ny zavatra hitranga. Azoko antoka fa nao zavatra ho anao Andriamanitra. Amen. Alléluia. Wow. Raha hijoro eto ny mpanompon'Andriamanitra. Misy zavatra tsy fantatrao mihitsy any ambadika any. Misy zavatra tsy fantatrao izay nataony tany. Fa izy mijoro amin'ity zavatra anankiray ity hatramin'izay nahafantarako azy. Manome ny tsara indrindra. Ataovy manana etaeta ianao tonga eto. Zavatra mbola tsy hitako, zavatra mbola tsy niainako, nefa fanomezana maimaimpona. Ataovy zany hoe Jesosy zany ny andrandraiko androany. Tsy andreteny fotsiny dia fahazarana mandre. Fa niako ny fanomezana, ny fahafenoany fahatsarana, ny fahatanterahana dia ho azoko androany avy amin'ny alalan'ny teny. Mba fantatrao ve? Vao mivoaka eto ianao dia mamiratra ny tavanao. Ary zay rehetra mifanena aminao dia hovain'i Jesosy avy amin'ny alalanao. Misy fotoana tsy mila miteny akory ianao. Ho an'i Jesosy ny voninahitra. Andeontsika hivavaka, andeontsika hisangana dia andeontsika hivavaka. Ataovy tena misokatra ny fonao androany. Ataovy tena azo antoka fa Jesosy ny alehanao eto androany. Sandrato ambony taninao dia mivavaha androany. Jesosy,
fifaliana sy firavoravona ny atao anatinay. Satria ny teninao manambara fa mifalia miravory zanaka vaviny ziona fa hitetro voanao ao Jehova. Eto ianao Jesosy. Tena sambatra zay satria misy zava-tsondra izay voahomana tsara indrindra tsy takatry ny saina. Lay hery vaovao, lay fananganana vaovao, lay fanovana vaovao ndray Jesosy. Anokatra ny sofim-pananay zay sy ny fonay. Oliana sy angeta eta tanteraka zay avany aminao androany. Tsy fitadiavana zavatra ilaina fa ionanay aminao Andriamanitra eto amin'ity toerana ity indray androany. Makasitraka raha manome voninahitra anao zay le Andriamanitra lehibe sy avo indrindra. Asandratra sy de rainay ianao Tompo fa Andriamanitra ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Halleluja. Amen. Datsika tehaka mafy any Tompo andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Halleluja. Nona ny fiadanan'ny Tompo ao amintsika rehetrarehetra dia efa mandinika dia misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny zava-panahy. Ny tena rena dia zava-panahy. Izay tsy misy mpangalatra, tsy lany ny kalalao. Tena rena mandrakizay. Dia anan-danitra. Misaotra Jesosy fa mbola afaka mizara foana izay amin'izao fotoana izao. Misaotra ny amin'ny zava-panahy. Izay tsy afaka fidiana vola. Tsy azony diplôma. Fa omenao mameboana nefa ny sarobidy indrindra aminay. Misaotra indrindra Jesosy. Halleluja, amen. Eo am-pitsanganana antsika vetivety fotsiny asokafantsika ny Romanina 6:11. Romanina 6:11. Romanina 6:11 azafady. Romanina 6:11. Amin'ny anaran'i Jesosy. Araoka tahaka an'izany koa ianareo. Ka ny teninareo dia ataovy ho efa maty ny amin'ny ota. Fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny tenanareo dia ataovy efa maty ny amin'ny ota. Fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ianao ve mety maty amin'ny ota? Jesosy Kristy maty ho antsika. Ohatry ny ahoana ny lalana ny lalovan'i Jesosy Kristy ny lalana ny lalovany nankany amin'ny fahafatesana. Marina ve fa narary Jesosy Kristy? Marina zany. Afaka mipetraka tsika tompo. Marina ve fa narary izy dia niaritra irifiry izy. Eto ny ten'Andriamanitra dia milaza. Ataovy efa maty amin'ny ota aho izy maty amin'ny ota. Mampatonga antsika tsy afaka mifahotana matetika. Dia zasy ianao tsy mety maty amin'ny ota satria maninona? Satria tsika tsy mety marary. Jesosy Kristy niaritra hatramin'ny farany. Nafoy miaina izy. Fa tsika sinao. Tsika sinao ve mafoy? Io tianao io ve? Io manandeva anao io, mamatotra anao io. Mety maty amin'io ve anao? Fa manina ianao tsy mety maty amin'io? Satria ianao mandingana indray mandeha dia ho faty amin'io, dia marary. Dia mandingana fandroa ianao dia mbola marary tahaka an'i Jesosy. Nandeha nakany amin'ny lalam-pahafatesana teo amin'ny hazofijaliana. Fa izy niaritra hatramin'ny farany. Fa ianao, tsika sy ianao. Ka hatramin'ny oviana ny faharetantsika mba ho tonga amin'ny fahafatesana. Efa nialaina tamin'ny fahotana ve ianao? Mandeha ianao indray mandeha. Indroa, intelo. Ozy ve ianao hoe okizay? Fa tsy mety. Miaritra hatramin'ny farany ve ianao? Velona ho an'Andriamanitra. Sokafantsika 2 Corinthiens 5:15 azafady tompoko. 2 Corinthiens 5:15. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary maty hamonjy ny olona rehetra izy. Mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony. Izay velona. Fa ho an'izay efa maty nitsangana azy. Ho an'izay efa maty nitsangana hamonjy azy. Halleluja. Velona. Tsy
tsy ovelo tsy zatsono ozy ny tena tsy zatsono velona fa Kristy Jesosy ovelo ato anato raha lasa ranam-bavy zoky zandry tonga eto ianao isan'andro misy manomboka alatsinainy talata larobia zoma sabotsy ahoana raha lasa nabaviny tsy andehanantsika maty makana fahotana maty amin'ny ota fa velona ho an'Andriamanitra le maty ho atsika farany Apocalypse 3:20 azafady tompoko haintsika loatra ty ten'Andriamanitra te amin'ny anaran'i Jesosy indro efa mitsangana eo am-baravarana aho ka mandondona aho dia raha misy mihaino feoko aho dia mamono varavarana dia hiditra ao amin'ny aho ka hiara misakafo aminy ary izy amiko dingana atongavana amin'le Romaina 6:11 io dia mila mandalo amin'ity ianao jereo tsara mitsangana aloha Jesosy eo am-baravarana maheno velonao sa tsy maheno fanontaniana ray zay maheno ianao mamoa ianao aiza indray Jesosy ara no mipetraka fanontaniana ray indray zay avelanao ve Jesosy miaraka amin'ny sakafo anao midikany hoe miaraka amin'ny sakafo dia endrim-piombonana akaiky ny olona akaiky ny miara-miombona amin'ny sakafo sa tsy marina zany ny olona akaiky ny miara-miombona amin'ny sakafo zay mampatonga Jesosy miteny hiaraka amin'ny sakafo aminy aho fa tsy hoe hipetraka ao aminy aho tsy niteny izy hoe dikosika ny tranony aho fa miaraka amin'ny sakafo aloha zava-dehibe io miaraka amin'ny sakafo aminy aho satria Jesosy tia hiombona akaiky amintsika ity ny farany arizo izy maninona arizo izy amiko averintsika vetivetika Romaina 6:11 arizy amiko izy Apocalypse 3:20 averintsika vetivetika tsara aroka ao izy tahaka izany koa nareo ka ny tenareo dia ataovy efa maty ny amin'ny ota fa velona ho an'Andriamanitra aiza dia ahoana ilay Apocalypse 3:20 eo rehefa mandroso Jesosy Kristy dia misakafo dia izy amiko izy dia ahoana izy ahoana zany rehefa maty amin'ny ota tsika dia velona ho an'Andriamanitra dia ao amin'ny Kristy Jesosy halleloia totsika hivavaka Jesosy misaotra Jesosy Kristy raha ianao nafoy ny ainao ho anay ninona Jesosy mety maminay nefa ny sitraponao dia fonay zany Jesosy Kristy ninona mety mamatotra anay Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy manomboka androany tsy mahazo anay intsony zany mitsany mety arary an'izany zay mety ho faty amin'izany zay amin'izany tsisy sitraponao zany Jesosy misaotra Jesosy misaotra fa ny masina fa afaka miaraka aminay ianao manam-pahavitan'ny azakazaka dia velona ao aminay ianao Jesosy dia miaraka amin'ny sakafo eo akaikinay ianao dia ianao koa nge mitondra sakafo tsara be ho anay Jesosy rehefa le miaraka amin'ny sakafo misaotra Jesosy amen totsika hitsangana andray Andriamanitra zay te-tana mafy eo pasteur sitraka isika fantatrareo iny pasteur sitraka izy mpanompon'Andriamanitra mpandraytsika ny Allemagne fa izy mitondra ny fiangonana jeune IFC any Stuttgart dia mpanompon'Andriamanitra mahatoky be izy iny tia famonjena koa ohatra antsika mpiondana ra-panahy be mihitsy amin'ny asan'Andriamanitra halleloia dao tsika te-tanana mafy eo an'Andriamanitra mifotsika manontolo ao fafainy milanitra ary ny tananao andao tsika hisotra ny tompo mifotsika rehetra tompo misotra maka sitrika anao satria eo amin'ny latabatra indray zay androany hiteny aminay ianao anambarany sitraponao eo amin'ny fiainanay fantatray fa raha misy ny teny tsara indrindra dia ny fahamarinana amoanao zava-miafina avy amin'ny teninao hitondra vokatra sy fiainana ao anatinay raha misy fotoana faran'izay tsara indrindra hiainanay fifoazam-panahy dia ny fahafahany mamantatra ny antony nanolorana ny tenanao ho faty teo amin'ny hazofijaliana ho alevina ny fitsangananao ny fiakaranao aseho amin'ny endriky ny fiverenanao androany maraina tompo aoka ny teny ho velona mantsika eo am-ponay ananana iantoka afara tonga eto zay iombona latabatra aminao tsy zava-pona na saritsary-panimpona na religion
fombafomba mpivavahana ny atongavana eto fa tena iray aminao zay ka iombona aminao ary aseho eo amin'ny tenanay mety maty niendriky ny voninahitra ao a tsy mety levona mandrakizay mitenena Jehovah miaino mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Daotsika ity tanana mafy eo an'Andriamanitra mahazo toerana toko alleluia. Raisitsika ny tenin'Andriamanitra bokyny Exodosy toko 4 iresakitsika androany mikasika momba ny hoe fafana misitraka ny fandraisana ny endriky ny fandraisana sy ny fiombonana teo amin'ny hazofijaliana na fatesan'i Jesosy ary ny tanjona ho antsika amin'ny fotoam-pampakarany ho eny aminy eny amin'ny raha ny lanitra rehefa iverina izy. Inona ny fandraisandreo fahamarinandreo androany amin'ny latabatra. Exodosy toko 4 ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 4 ary namaly Mosesy ka nanao hoe iny tsy noana iaino feoko izy fa na hoe tsy niseho taminao Jehovah ary Jehovah taminy inona moa no eny an-tananao dia nivaliana hoe teny izy teny ity ary izy atsipazo amin'ny tany iny dia natsipy tamin'ny tany ka tonga mena rana dia nandositra azy Mosesy ary Jehovah tamin'ny Mosesy ainjiro ny tananao ka raiso amin'ny rambony iny dia naninjitra ny tanany izy ka nandray azy dia tonga tena teo an-tanany indray izy. Ohatr'izao sarin'le izy moa izy Mosesy anio famantarana fa naniraka ianao anafaka ny zanak'Israely any Egypta arak'izay nisehon'Andriamanitra taminy eo amin'ny toko 7 fa reko ny fitaraina ny reko ny fahoriany tonga hanafaka azy. Dia ozy izy Moïse fantatro tsara nitanjaky ny fireneny Egypta fantatro ny herin'ny magicien zay ao amin'io fireneny io fa manao zavatra manao fanehompamantarana fitakakory zareo. Zany irahanao any ahoana ny inonondreo fa naniraka ianao nefa zara tsy niara-niosina tamin'ny zareo tao anatin'ny fahoriany fa prince tamin'ny fotoana ny tao Egypta. Dia ozy izy Andriamanitra tamin'ny Moïse tsotra ny solution efa aminao ihany fa ny masonao ny tsy misokatra. Misy zavatra eny an-tananao. Inona ny an-tananao? Tena. Dia ozy izy atsipazo le tena natsipy le tena lasa mena rana dia lasa nitsoko Mosesy. Mba fantatrareo ve raha mbola azo le tena dia tsy nitsoko Mosesy fa rehefa tonga mena rana le tena dia nitsoko Mosesy. Nefa Mosesy efa niazona n'le mena rana hatramin'izay teny an-tanany fa niseho tamin'ny endriky ny azo fotsiny le izy. Izy le azo Isaia toko 41 ary izy soloa fitsimoka avy amin'ny Davida avy amin'ny taranak'i Jesse ary ao aminy fanan'Andriamanitra izy io azo io Jesosy manambara an Jesosy. Jesosy dia voalaza ny soratra masina fa nanohatra ny tenany ho toy ny endriky ny mena rana izy tamin'izy naka ny endriky ny ota nataota izy. Korintiana 2:5 ny 9:20 fa nataota izy mba tonga antsika ho fahamarinan'Andriamanitra ao aminy izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Mena rana ny maneho ny endriky ny ota zany hoe maneho ny endriky ny devoly. Izy naka ny endriky ny ota mba hafahany mamerina eo amintsika ny fahamarinan'Andriamanitra ao amin'izay. Taotra tsara ny tanazay mena. Andaontsika isaina amin'izay tandindo ny zavatra ho avy izay naseho teo amin'ny fiainan'i Mosesy. Natsipy le tena le voalaza tao amin'ny Isaia 41 natao tsinitsinina sy nailika Jesosy. Rehefa natsipy izy ka tonga mena rana dia zao
nately le menarana avy am'le teanao boky n'Exode 7 ny menarana rehetra zay natsipy le tena rehetra natsipy ny Farao sy ny mpanompo sampony nately ny menarano Moïse daholo. Dia rehefa avy nateliny vao niverina ho tena indray izy. Ary tadio ny akasarotany bibilavaka mahatonga azy tonga dia misafeloka rehefa kitihana ny rambony. Zany hoe zay natahorany Mosesy no ny batizena azy hoe raiso eo amin'ilay tena mampatahotra mihitsy fa eo amin'ilay mampatahotra azy ny anivana azy ho tonga amin'ilay tena endrika maizy azy iverenina amin'ilay eta voalohany. Toro tsara an-tanan'izay miaina. Raiso ny Mosesy izy dia mivadika tena ohatry ny normal tena am-pelantanany. Teo Mosesy vao nahafantatra fa hita ho ambadiky le tena nisy menarana ny afina fa tsy maintsy atsipy aloha vao miseho le endriky menarana, zany hoe raha tsy ahilika Jesosy zay le image dia tsy ahilika fanilika ohatran'le endriky menarana dia tsy afaky nitondra ny fahotantsika izy, tsy afaky nitondra ny fahotantsika izy ho amin'ny tenany vao miverina amin'le natiora ny aingany amin'ny matenin'Andriamanitra velona azy. Zany no mahatonga ny filazantsara mandrak'androany rehefa tononona ny herin'ny azo fijaliana inévitable ny miracle. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Ny fahagagana tsy vokatry ny fahaizantsika mamerimberina teny. Mantra fa tsy manankarena fa tsy mantra. Ambony efa tsy ambany. Tsy le tsenjery be foana teninao hoe lohany efa tsy rambony. Tsy ny fahaizanao manao tsenjery mitondra an'ilay izy fa misy fahatakarana sy toetra miafina ao anatinao miazona le fahamarinana hahatonga an'le confession hisy lanjany eo mason'Andriamanitra. Nasao hiditra lalindalina kokotsika. Hiditra lalindalina kokotsika. Iny endriky ny menarana iny le nanaovan'i Jesosy fanoharana ao amin'ny bokin'ny Jaune 7:7. Toy izy Jaune, ary tahaka ny nanandratany hozy Jesosy, ary tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany anefitra, ny tsy maintsy nanandratana ny zanak'olona. Naka ny toerany menarana izy. Menarana tany anefitra ny nasandratra dia izay mibanjina an'ilay menarana teo amin'ny hazo nandray fanasitranana. Zany hoe neutralisen'Andriamanitra, nataon'Andriamanitra foana ny herim-pozina rehefa mibanjina azy teo amin'ny hazo fijaliantsika. Zany hoe ny fanasitranana tsy raisitsika tahoriana ny nahafatesany tamin'ny fahafatesany fa tamin'izy niantona teo amin'ny hazo. Ny herin'ny hazo fijaliana dia ahatonga antsika hisitraka ny fahafoana ny heri ny fahafatesana. Foana ny heri ny fahafatesana fa tsy hoe levona ny fahafatesana. Averiko. Mba ho azonao tsara ilay izy tena purement théologique ny zavatra zaraiko aminao. Ary fahamarinana ara-baiboly ny zavatra zaraiko androany maraina. Ino ilay izy Jesosy niteny, ary tahaka ny nanandratany Mosesy menarana tany anefitra, tsy maintsy nanandratana ny zanak'olona. Nasandratra ny zanak'olona mifantsika teo amin'ny hazo fijaliana. Izy mifantsika teo amin'ny hazo fijaliana nitondra ny fahotantsika. Nomboana izy, tsy nanota izy, fa nisaina ho isan'ny mpanota, ary natahota izy natonga azy ny fantsihana. Natahota izy, le varitsika eto amin'ny Korintiana 2:5-9 teo. Natahota izy, mba tonga antsika ho fahamarinan'Andriamanitra, mandray fahamarinana avy amin'izay nieretantsika teo amin'ny hazo fijaliana rehefa mbanjina azy eo amin'ny hazo fijaliana, mbanjina azy sy ny fahamarinana. Isika mifandray tamin'izay asa vitany teo amin'ny hazo fijaliana ka mibanjina ny hazo fijaliana, mahatonga ny heri ny fahafatesana, ao anatsika foana. Zany hoe tonga dia tsisy hery le fahafatesana fa nananaikitra aza le menarana misy pozina ka azo antoka ny fiombonantsika amin'i Jesosy tamin'izy teo amin'ny hazo fijaliana nitondra ny fahotantsika, dia zay no mitondra fanafoanana ny hery ny fahafatesana tsisy fiantraikany ao anatinao eo amin'ny nofo mety loha io. Tsy miresaka eto resaka ra-panahy fa miresaka eto le fiantraikany izy eo amin'le vatanao mihitsy. Ahoana fisehon'ilay izy? Inona zany ny atonga an'le zavatra,
le hery sy fahefana teo amin'ny hazofijaliana epita ao anatinao. Ny fifandraisanao amin'ny famonjena dia mahatonga anao hiavana amin'Andriamanitra. Rehefa miavana amin'Andriamanitra ianao, rehefa miombona amin'Andriamanitra ianao, mandray, mifandray ara-piombonana amin'ny communion, tena azo antoka. Verina ianao dia miteny hoe Tompo, tiako manantona anao. Mila anao fiainako. Zay le tsy hoe saritsary-pibebahana. Tsy hoe mody miakeloko fa manohy ny fanaonao ihany. Fa ty le tena resaka matotra ty resako ty. Authentique tsara le fibebahana. Tena izy fa tsy hoe modimody. Hoe androany indray Andriamanitra domoko tapany dia antoherana. Za tsy mampianatra anareo hanao seloto. Fa manome fototra ao anatin'ny fonareo le toetra tokony ananana iorenana aza ho tsika antoka zato isan-jato fa ho liberen'Andriamanitra io hery io androany dia azoko antoka fa ninona maty rehetra ao anatin'ny vatanao azon'Andriamanitra velomo zany tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Iza moa androany marena le raha mbola hoe le ranabafy tamin'ny heriny le nandefa nasan'ny tompo dia nanjavona le fivitosana teo amin'ny tanana. Atsakany hoe le tsy navavolombelona tamin'ny heriny. Ohatran'ny sety izy androany marena tsy tonga. Misy fivitosana anankiroa ohatran'ny inona moa teo amin'ny tanany? Ohatran'ny petit pois. Ohatran'izay. Ny sasany ary ohatran'ny gros pois misy teo amin'ny tendany misy fotoana hitany. Ty mba petit pois. Vita amin'ny fandraisana tena tsy naposiko izy nijereko le izy tsy teo tsony. Fa ahoana no mahatonga an'izany? Aoriany fandraisana. Hitanareo, Andriamanitra tsy manao zavatra na inona raha tsy efa milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony. Baiboly miteny an'izany. Tsy hoe misy mpaminany akory eto, fa ny parole na ny tenin'Andriamanitra natao hoe teny profetika. Rehefa voasan'Andriamanitra ny hevitry ny teny, dia asehon'Andriamanitra ny hevitry ny teny mba hisy anamarinan'Andriamanitra azy mifanaraka amin'ny zavatra zay lazainy. Rehefa tanteraka zany le fiorenana ao anatina révélation matotra tsara omen'Andriamanitra dia tsy azo sakana ny manifestation. Tsika zany tsy miprovoke vokatra ivelany fahamarinana tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Rehefa milatsaka ny fahamarinana avy any ambony dia tsy azo sakanana ny vokatra mifanaraka amin'izay fahamarinana omen'Andriamanitra. Zay mahatonga Baiboly milaza ao amin'ny Salamo 7:120 nandefa ny teniny izy, ny teniny nalefany, anafaka azy amin'ny longozy ny anjairany, sy nenina sy asitrana azy amin'izay retina rehetra misy eo amin'ny fiainany. Dikan'izay rehefa votsitra le fahamarinana miafina ambadiky le teny dia tsy azo sakana le vokatra mifanandrify amin'le fahamarinan'le teny rehefa nandray an'le izy ianao. Dia zay le mahatonga Baiboly milaza hoe engane mba hiavana amin'Andriamanitra ianao. Raha vao miavana amin'Andriamanitra ianao ka tafahombona amin'ny hazofijaliana, zay ianao no atao hoe mibanjina azy. Fa tsy hoe mijerijery fotsiny. Tsy hoe mibanjina azy dia mijerijery dia mijery hazofijaliana, fa misy hazofijaliana ao an-tranonareo dia hoe iny raha na hoiny. Tsy zay ny tondra an'le izy. Fa misy fandraisany amin'le zavatra vitan' Jesosy, le conviction ao anatinao. Mahatonga masonao misokatra hoe possible ny anjarako dada. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja! Dia hainona le fahamarinana toy Jesosy tahaka ny nandratan'ny Mosesy ny menarana tany anefitra. Ahoana fisehoana le fanandratany Mosesy menarana tany efitra. Nasandratry Mosesy le menarana rehefa nanaikitra le menarana ka nahafatesana maro tao amin'ny camp natao mitobony zanak'Israely. Dia nanome tolotsain'Andriamanitra hoe manandrata menarana varahana. Dia zay mibanjina an'io tsy ho faty. Dia inona ny zavatra nitranga? Na efa voakaiky taraka mbola velona le maso afaka mitodika dia foana. Ohatran'ny hoe antidote le pozina mahafaty, le fibanjinana n'le hazo. Misy menaranana azonareo fipetraka le izy. Zany hoe ny fanafoanana ny hery ny fahafatesana tsy anam-pahefana, tsy hoe eo amin'le hoe ara-pananovaina mba ho velona ny fanahany, non. Fa ny fahatakarany lanjan'le direktiva omen'Andriamanitra hoe amin'izao tsy mitodika mijery ny fahorianao ohatry ny sasany maty any rehefa voakaiky menarana, fa mitodika mijery le menarana varanana sanatra araka le direktiva vaovao, fa miankina amin'io ny ahatonga ny hery mipozina ho foana ao anatin'ny vatanao dia ho velona ianao. Halleluja! Ny fahafahantsika tsy miankina amin'ny fahaizantsika mijery ny fiainantsika sy mijery hoe inona manjo antsika ary amin'ny fomba ahoana ny voantsika.
Fa ny fanafahana ny fahafahantsika manome lanja ny zavatra vitany Jesosy ahatonga antsika hiavana aminy, hanome lanja n'izay zavatra vitany mba hahatonga an'izay zavatra vitany isy fiantraikany eo amin'ny fiainanao androany. Zany ny atao hoe hery ny famonjena miasa, ary ny hery ny famonjena tena miasa. Hoy izy Jesosy, miasa tsy misy masakana, ary izy ny rombaka amin'ny tanako. Ny hery ny fanasitranana antsika tamin'ny tekapoka izay nieretany, dia ny afina ao ambadiky ny révélation mpahatakarana ananantsika tamin'izay nientonany teo amin'ny hazo hibanjina antsika azy. Rehefa mibanjina azy ianao eo amin'ny hazo ka tanteraka le communion, ina le communion lazainy Jesosy, apetrany foana lanjany fiombonana aminy ho ambony lavitra no ny fahatereny zavatra ilainao eo amin'ny fanatrehany ilanao azy. Raha miray amiko ianao ka mitoetra ao anatinao miteniko fiombonana zany, angatao zay tianao na inona fa na tsy misy aza ny dikan'izany amoronako. Zany hoe aza miasa saina mitaraina tereny filana manoro antsika ny lalana izy, fa ataovy zay esana saina ahatanteraka anao ara-piombonana aminy. Dikan'izay tsy ny zavatra ilainao tsy misy, fa feno sy tanteraka ao amin'Andriamanitra, feno sy tanteraka ao amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Rehefa tomombana fotsiny communion anao, miray amin'ny tompo amin'ny fanahy-mivavaka, mampitoetra ny teny ny asa ao anatinao, mamaritoerana ny sitrapony eo am-ponao. Dia ozy izy rehefa avy eo sokafo fotsiny vavanao fa ninona omeko anao. Mahatonga anao zany indraindray misasatra tsy maritoerana tsara le fifatoana sy le communion, fa tianao fotsiny te hampiasa an'Andriamanitra ianao fa tsy mpanompon'Andriamanitra. Tsy maharetehaka ho an'ny tompo, tsy maharetehaka ho an'ny tompo. Rehefa tanteraka io dia ozy izy ny boky ny Hébreu 12:2 izay, fa mibanjina an' Jesosy Kristy ozy izy, banjina azy zay le hoe tahaka ny banjina zany, banjina zay tompo sy mpanefa ny finoantsika. Raha misy tompo, raha misy mpanefa ny finoanao dia Andriamanitra. Zany amin'io fotoana io tsy karazan'olona nanantona an'Andriamanitra ianao hiezaky ny hiady ampinoana, ampifanaraka ny conviction anao amin'izay fahamarinany teny reniny sofinao. Teny aminareo marina fa be dia be zao tonga eto mbola ohatr'izany. Miezaka ianao hoe te hiezaka mba ino zany zavatra tenen'ny paster zany, fa tsy azoko mihitsy le izy. Tsy ho takatry ny sainao mandrakizay zany zavatra teneniko zany, fa arao fotsiny le directive ahatonga anao afaka ny sitraka an'izay zavatra ao amin'Andriamanitra zay anokafa ny fonao androany, anmela mariky sy fantsika tsara ao am-ponao ny fahamarinany teniny ao anaty communion. Rehefa mibanjina an' Jesosy ianao mifandray aminy dia zao tsy ny finoanao no miasa anatanteraka an'le vokatra, fa izy tompon'ny finoana no anefa ny finoany manoloana an'izay zavatra ilanao azy rehefa mety ny fifandraisanao aminy. Tsy maharetehaka an'Andriamanitra. Zay mahatonga Baiboly miteny mijery an' Jesosy tompon'ny finoantsika, izy ny tompon'ny finoantsika, izy koa ny mpanefa azy. Zay naharitra ny hazo fijaliana, naharitra ny hazo fitandreo eo amin'ny hazo fijaliana amin'izay, fa tsy nitandro enatra izy mba hahazahoany fifaliana napetraka eo anoloany. Jesosy koa zany courage satria hitany fa misy fifaliana napetraka eo anoloany, ka dia efa mipetraka eo ankavanana seza fiandrianany iray. Zany hoe Jesosy ao anaty fahoriana miatriky ny hazo fijaliana, tsy hitany. Zay no mahatonga azy mamela eloko raha zay nandefina azy azy, satria ny fony tsy mifantoka amin'ny zavatra lalovany, fa mifony mahita melony fitoerany eo ankavanany iray ao anaty fandresena. Ao anatin'io ady io aza manaiky hitanondrika ianao, mahita fandresena ao anaty ady. Ny fiombonantsika amin'Andriamanitra mametraka lalina ao anatintsika mampahazo aina ny fifaliana. Mampahazo aina ny fifaliana. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra rehefa mitory aminareo ny teny dia manambara aminareo misy zavatra pitaina eo anatin'ny teny. Dia hoy Jesosy, mba hoaho aminareo ny fifaliako. Zany teny zany no lazaiko aminareo, mba hoaho aminareo ny fifaliako. Mahatonga anao tsy faly miadikady fa tena ohatran'ny olona tonga dia gotraka be zany, mahita ny amafo ny zavatra mitranga dia tasotra eny amin'ny endrika eo mihitsy ny hoe aizany misy ianao ry Jesosy.
mahatonga andreny dia satria tsy mbola maro toerana tsara le antoka anananao fahatsapana fa eo amin'ny fiainanao ny fanatrehany mba izy anotronany ianao. Teo amin'ny azo le izy. Naka nendriky ny mena rano izy. Naka nendriky ny mena rano izy mba ho asandratra eo amin'ny avy tahaka ny tamin'ny andron'ny Mosesy. Dia izay banjina azy ny azo dia andray fanasitranana. Ny fanasitranana zany dia vokatra teraka avy eo amin'ny azo fijaliana sy ny fibanjinanao ny famonjena. Ary rehefa mibanjina amin'ny famonjena ianao ka mahalala ny asarobidiny zavatra vitan' Jesosy anao teo amin'ny azo fijaliana dia mitonanao hibebaka izany. Ary izay fibebahana izay manokatra ny fonao sy ny ao anatinao manatsara ny communion misy eo aminareo mianaka mba anamorana Andriamanitra ny asany amitsorany zavatra rehetra fantana fa ilainao sy mampangetaentanao eo eto amin'ity tany ity amin'izay zavatra rehetra irintsika mba ho tanterahany eo amin'ny fiainantsika. Tsy izany ihany fa ny famonjenantsika ihany koa. Rehefa foanany ny hery ny fahafatesana tamin'izy naka nendriky menarana teo amin'ny azo ka izay mibanjina azy dia tahaka ny tamin'ny andron'ny Mosesy koa foana ny hery ny fahafatesana. Dikany hoe foana ny hery ny fahafatesana, le hery ny fahafatesana amin'ny foana fa tsy hoe fahafatesana akory ny ala. Satria nasitrana izy aloha dia mbola ho faty ihany ray andro any. Tsy angany tsara ny tanan'izay miaina. Fa izy Jesosy ny atongavako tsy hoe anafaka fotsiny, tsy hoe irepare fotsiny ny fahadisoan'ny fahafatesana ao anaty fanasitrana na ao anatin'izay zavatra mety fanakoritana tiany dia voly atao, tsy hoe anasitrana n'le asa fotsiny amerina amin'ny zavatra rehetra, tsy izay fotsiny. Fa izy Jesosy idinako hatrany fotony ny fikarakarana amin'ny fiainanao. Zany hoe io fahafatesana io mihitsy ny tiany Jesosy ho foanana amin'izay ka levona. Dia nandevena ny fahafatesana tsy tamin'izy teo amin'ny azo fijaliana fa tamin'ny nanaiky nanekeny ho faty sy ho alevina amin'izay. Tamin'izy nalevina ny nanafoana ny hery ny fahafatesana amin'izay. Teo amin'ny azo izy foana ny hery ny fahafatesana. Oui. Fa rehefa maty izy ka nalevina, levona ny hery ny fahafatesana. Nandevona tao amin'ny fahafatesana izy ary tamin'ny fitsanganany lay endrika sy kopiany tsy fahalovana. Le endrika sy kopiany tsy fahalovana. Hitanareo rehefa manomboka tsisy raha tsony ny olona dia voaka rano. Tellement efa mafy loatra ny kapoka anazy an Jesosy teny an-dalana, efa niritra ny rahany. Dia teo amin'ny azo fijaliana izy le nitsobahany iny, rano sy rano nivoaka, ny farara zany hoe ino ny farany tato sisy. Zany hoe le vatana nitsangana tamin'ny maty zany vatana tsisy raha. Zay no mahatonga le izy efa nizaraiko tamintsika hoe Jesosy eto. Efa nazavaiko zay ndre mandeha. Jesosy eto dia tia ny tenany. Dia ozy izy, tia ny tenako izay vakiana ho anareo. Le vakiana ho anareo nataony ho anao. Nefa koa izy niara-ninana ny tenany tamin'ny mpianany. Inona ny programa n'Andriamanitra? Nanazava teto nisy fotoana mikasika momba ny mana. Ny mana avy any an-danitra dia Jesosy ny teny. Ny razanareo izy nihinana singa avy any an-danitra, mana no anarany, nefa maty ihany. Zany hoe programa n'Andriamanitra zany raha niaina n'le mana tao anaty tsy fihodinana ny zanak'Israely dia voatahiry ny herin'le mana. Tsy maty ny Israely. Toro tsara ny tanan'izay miaina. Fa zao vokatry ny fihinanany an'le mana dia tafiditra tao amin'ny fiainan'Andriamanitra. Ahoana ny fiseho le fiainan'Andriamanitra? Le fiainana rehefa ao anatin'ny olona miaina dia miampita eo amin'ny zavatra tsy miaina dia mahatonga ny zavatra tsy miaina ho tonga miaina. Ny akanjo ny kapany niarany tompo taminy. Zany hoe zay zavatra rehetra ilainao, kapa ny akanjo, midika amin'ny fiainanao andavanandro. Zay mahatonga ny jaonina ny teny, maniry mba ho tahina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ianao, tahaka izay nampiana amin'ny fiainam-panahinao. Fa rehefa ny communion amin'Andriamanitra ianao, nihinana mana ny zanak'Israely, voatany akanjony voatany kapany nisy fiainana teo. Halleluja! Dia eritrereto
rehetra fa maninona Jesosy ny teny an'izany dia ozy izy Jesosy amin'izay ao amin'ny Jona toko fahenina za ozy izy lay mofo midina avy tany an-danitra manambara ny tenany izy zay ho atolotra nefa ho atsangana mba horesena eo amin'ilay nofo ny hery ny fahafatesana ary tonga izy andevona dikany hoe levona maka glasy anankiray dia apetra amin'ny mafana fa rehefa hoe levona iny dia tsy hita tsony ny età voalohany tsy solide tsony iny fa lasa likida ao vitsika dia rehefa avy eo mipetraka elaela tsy hita tsony le izy rehefa avy eo azonareo fipetraka le izy zay le hoe fahafatesana no resena ka levona tsika zany raha mbola eto ambony tany ka mitafy nofo mibantsina ny azo fijaliana dia zao tonga dia foanan'Andriamanitra ny antidote ny hery fahafatesana mbola mitady anapaka ao anatinao io ny fitodianao amin'ny azo fijaliana raha voafantatra ny révélation ny azo fijaliana dia misitraka ianao zay mahatonga antsika tsy hoe akory hiezaka ianao ampinoana amerina ny fahamarinan'le teny mba handraisanao vokatra fa miditra ianao ao anaty fanekem-piombonana manapahatakarana tsara ny zavatra andrasan'Andriamanitra mba ahafahanao mibanjina dia misitraka n'le vokatra tsy mareteka ao an'Andriamanitra satria melohan'ny zavatra rehetra na ino ezaky nino azy ianao misy petsy tafapetraka misy fiadana tsy tafapetraka ao anatinao rehefa tsy tsara fifandraisana amin'Andriamanitra ianao noho izany ataovy aloha zay ampiombonanareo mianaka fa raha vao tafapetraka le fiadanana dia aktive ho azy le fisokafana satria zay ny nataon'Andriamanitra vao namaky mofo Jesosy niaraka tamin'izy roa lahy le tany amin'ny lalany Amosa niditra tao an-trano tonga dia nahiratra amin'ny masonareo dia nahalala hoe Jesosy le izy dia vao hitany hoe Jesosy le dia nanjavony Jesosy dia tsy hitany fa izy niaraka tamintsika teny an-dalany afabarakitsika sinareo fosan'i Jesosy tamin'i Jesosy ihany kaitsika efa nandeha daholo zao karazana teny rehetrarehetra hoe zao daholo natao any amin'ny Jesosy avy anatsataka tsy fantatrareo zavatra nataony dia sy milaza mitsangana fa tsy aizakory zay nefa dia le fantsangany miaraka amin'io hitanao miazona ny masonao tsy sokatra vesaranota ianao satria ao amin'ny sainy satana bitsibitsika zavatra negativa be dia be dia ekenao le izy hoaninao daholo le fakofako ianao tonga eo fanatrin'Andriamanitra io zany atao hoe radomelson asanazonareo le domadoma be fotsiny satria nahoana misy zavatra misy poids any anatinao any tsy manokatra amin'ny masonao vokatriny fahatsarany le fifandraisana fiombonana amin'Andriamanitra ary io mahasorotiny amin'ny resaka communion mamerina foana ao anaty communion satria rehefa miditra en communion ianao eo amin'ny présence dia hotron'le communion ianao sokafa amin'ny vision anao ahitany marina amin'izay tontolo misy manodidina anao tapina mason'ireo tsy nahalalany Jesosy vakina le mofo tonga dia hita Jesosy na ny fibanjinana an' Jesosy zany dia zao no izy ny fahafahanao miaina sy misitraka an'le fahamarina pahatsarany avy eny an-danitra dia ohatr' zao nanazavako azy tamin'izay zay namafisy ny pasteur Mano ary saona ny tompony ny amin'ny fisokafana amerenina kely ny lesona mba hatafiditra an'le izy ao anatsika hoy Jesosy tia ny tenako zay nidina avy tany an-danitra ohatr'le mana raha maneho Jesosy mikasika momba ny mofo dia tsy maneho an'le tenany tonga nofo izy fa maneho an'le tenany avy any an-danitra izy dia ohatr'izao fiseho an'le izy zay avy any ambony dia ambony noho izy rehetra dikan'izay ao anatin'le rehetra ho le vonina leo amin'le nofo hita maso mba hahafany avy any an-danitra manapaka eo amin'le nofo tsy nahalala ota ho atsangana amin'ny andro fahatelo tsy maharety aika ao an'Andriamanitra dia ozy izy Jesosy dia gaga ny mpianatra ary izy koa tao mihinana mihinana ny tenany ve zany izy mihinana ny tenany izy satria le tena nafoin'Andriamanitra teo amin'ny azo fijaliana tsy izy fa ianao noho izany mba hahafahany manangana anao dia programmeny amin'le avy any an-danitra aloha ny ao aminy vao omeny ianao satria izy ny premier essai ho atsangana dia ianao no atsangany amin'ny fotoana iverenany hoy zay Jesosy zay mihinana nofo sy misotro ny rako manana
fiainana mandrakizay ary za anangana azy amin'ny andro farany. Amin'ny Korintiana voalohany toko 10:20 any amin'ny 2:20 ny tenin'ny Baiboly ny farany ozy izy ny fahafatesana noreseny dia noresena ka levona amin'ny fotoana iverenany hanen'ny trompety sy ny feon'arkanjelin'Andriamanitra. Eo Andriamanitra vao mamarana sy mandevona tanteraka ny tantara momba ny fahafatesana. Ho an'ny zanak'Andriamanitra tsisy fahafatesana intsony. Hovainy ianao hitafy an'le corps tsy mora potika, incorruptible ozy izy ny vazaha. Inteny tsy mora iny vatana tsy mora levona iny le programmena eo amin'ny fandraisana ampidirana ny singa avy any an-danitra ao anatinao. Iprogrammen'Andriamanitra ny mombanao rehetra ara-pahatakarana hifankahita amin'ny révélation amin'ny mofo mba ho atsangana amin'ny fotoana iverenany. Fantatrareo misy singa avy any an-danitra ao anatinao. Zay mandresy an'ity hita maso ity satria vita ese tamin'i Jesosy taorian'ny fandraisana nanangana azy tao amin'ny fahafatesany mba hisy kopia anahafanao an'le nofo nandesiny herin'ny fahafatesana amin'ilay endrika prototype. Ayaya, tsy maharetiaka ao an'Andriamanitra. Le nofo atsangana ne, le nofo tsy mety loha avy amin'i Jesosy ihany. Dia zay ny programmeny raisinao androany. Noho izany fataro fa ity programa anomanana ny fananganana anao. Fa teo amin'ny hazofijaliana le programa nanafoanana ny herin'le fahafatesana tao anatina fahafatesana ny foanana teo amin'ny hazofijaliana fa nyle vonina tamin'ny hahafatesana sy ny tsanganany. Misy parcours, misy dingana, misy lalana tondrahan Jesosy azy. Zay no mahatsara ny communion. Tsika zany androany ndray communion dia manapahatakarany tsika. Wow! Jesosy zao aloha mialohan'ny ombonako aminao dia apetrako tsara ny foko tena hisokatra tanteraka aminao. Dia zao aza vela hiazona anao le zavatra tiana hoentina mambavaka iny androany. Aza vela hiazona anao le izy. Na misy zavatra tsika mambavaka ane tsy mitrangy amin'ny fotoana tsika. Dia iny ane le tena ndray mba hakivy. Zay ho fanandalo an'izany betsaka. Misy zavatra ndray ohatrany hoe impossible ve? Dia zao fanan'Andriamanitra mihitsy nefa ny aso le maha impossible le izy. Dia le misasasasatra kely iny mampimpopo amin'Andriamanitra vao mba atao zay raketany fonao amin'Andriamanitra. Aza vela izy fanomezantsiny, aza vela izy teniteny foana ny anatinao any ka ametraka ny lanjany zavamisy ho ambony lavitra noho ny heriny. Sakafo fotsiny saina tsy mampanininy. Zay ataonao fa anao ny olona rehetra. Dia misy fotoana tena miteny hoe eny. Misy fotoana anao tena tafateny amin'Andriamanitra mitsy raha azoko ny soloan'Andriamanitra dia aleo zafa-tsy izy. Ny fitiavanao anatinao. Zanako faharalahy ohatr' izany zavatra niainako taminy. Teny andalina teny nandritry ny taona. Rosa telo taty aoriana. Soa le vokatra. Ny lafaharetana le izy. Mijery le izy isa-maraina dia vareny ianao. Vao mboka fitomaninao misy teny zay. Hoe vaovao isa-maraina ny famindram-pony. Isa-maraina dia misy famindram-po atolotr'Andriamanitra foana. Ao boky fitomanina toko 7 izay. Fitomanina toko 7. Alleluia. Misy olona ve voatandro any io? Mino fa fotoana ho anao ty androany maraina ity. Tsy miala maina eto zany koa ianao. Amen. Ny 2:20. Ny famindram-pony Jehovah izy tsy nahalany ritra atsika. Fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaovao isa-maraina zany lehibe ny fahamarinanao. Vaovao isa-maraina. Nafinatra. Halleluja. Tsy harotro kely le soza raiko aminao. Isa-maraina raha mbola misokatra ny masonao dia misy famindram-po vonona vaovao foana. Andriamanitra zany eo amin'ny fiainanao hatraminao voateraka mandrakandroany ohatry ny ray aman-dreny manolo-koso isa-maraina fa famindram-po le izy. Matsaro ndry zany manle hirany hoe manao livraison.
Sa maraina io a livraison manao livraison isaky maraina zany Andriamanitra dia tonga manao livraison ary io livraison famindrapo io tsy anjely no iran satria Andriamanitra tsy maniraka anjely amin'izay zavatra tsy ananany anjely tsy mahay mamindra fo zany Andriamanitra rery no mpamindra fo dikan'izay isa marain'Andriamanitra dia mamangy ianao fa ianao tsy mahita ianao ve mba mivavaka ny fo maraina zao fo mangataka mba fo azy rapitso maraina reraka ianao resaka herinandro mifo lava dia mifo lava dia mifo dia isa fo azy maraina fa mahatonga anao tafatsangana io tamin'ny firy ianao no mifo tsy haiko na tamin'ny efatra na tamin'ny telo fa isaky ny fo zany ianao ka avy matory dia misy famindrapo-mena ianao zany no mahatonga antsika rehefa mira dia raha misy ny laika mihoatra no valim-bavako dia mifiheveranao a isan'andro tompo milanao isan'ora tompo milanao isa minitra isa sekondra tompo milanao isan'andro tompo milanao isan'ora tompo milanao isa minitra isa sekondra tompo milanao furisakyo ny fanaikyo maniry mafianao tsisy toerana takaloko eo anilanao eo akakinao iantompo no matsaray itoetrao tsy ananaya mahafantatrareo ve rehefa manomboka tena filanao Andriamanitra tsy hoe filana ny zavatra ain'Andriamanitra atao fa Andriamanitra mihitsy ny filana ambony indrindra ao anatinao dia iova fahatsapana ianao ahoana le iova fahatsapana manomboka reno ny fonao le fifaliana ao anaty fangirifirina manomboka reno ny fonao le feo fisaorana mipololotra avy any anaty any misy feo fisaorana mipololotra manome voninahitra azy ao anaty fanoherana satria tsapanao sy renao ao am-ponao fa manotrona anao Andriamanitra zany no mahatonga ny olona rehetrarehetra zay tsy manomboka vitanao no hoe mifaky satria tellement mavesatra be ao anatinao le fandresen-dahatra hoe otrao eo amin'ny fiainako Andriamanitra hitanao le considération lanjan'Andriamanitra me manomboka angeza sy mavesatra kokoa ao anatinao lanjan'ny fisiny mihoatra lavitra no ny hetsika rehetra endrasanao azy atsangana hoe tana zay miana dia omaly any resaka tamintsika jereo ny Lazarosy Lazarosy tsy nanana révélation amin'ny mofo Lazarosy mandry fozy izy ny baiboly naniry izy hinana ny hanina latsaka avy eny amin'ny izy nefa jiosy zanaky Abrahama fa niala teo toerana mazanaky Abrahama any izy fa naniry ny tsindroka mofo avy eo amin'ny alika amin'izay latsaka teo amin'ny latabatry le mpanan-karena fa le vehivavy indray nataon'i Jesosy ho alika amin'ny sisika na ny melanja ny révélation amin'ny mofo ho ambony lavitra no ny tenany asanazy nareo izy Jesosy niteny hoe tsy mety raha ny alika ny mihinana mofonjazy ay ve ozy izy le raha matoka mofonjazy aika mofonjazy le fanasitranana aminy satria le raha matoa nyteny hoe sy tamy zanako vavy fa marary dia ozy izy Jesosy hoe za tsy ny rana afa-tsy amin'ny ondro very ny zanak'Israely dia ozy izy Jesosy reto miaraka amiko reto le ondro very
amin'ny zanak'Israely fa tsy ianao kananita mihitsy fa ianao ambo. Toy izy le ramatoa tonga saina izy, tsy tonga dia test izy. Hitanareo raha vao mandray zavatra tendrinao ka tsy mirezaonina dia lasa miteniteny foana fa izy lazainao ambo. Reny zany hoe olona tsy ampy fisainana reny le mamaly faratsiny amin'ny faratsiny reny. Ao anatiny aniary efa tsy mitandriny. Fa aza miteny hoe ianao zany lazaiko izany. Mety za ihany zany teneniko izany. Fa nandray raha variana koa dia mety ohatr'izany ihany. Fa hozy le ramatoa ny saina. Ay moka impiandrondry miara-miasa amin'ny ambo. Dia rehefa mandeha le ambo atao hoe berger allemand dia miorienté an'le ondry. Ohatrany hoe rehefa ary amin'le rano zany dia misy an'le ondry manaotry makaty reny dia le miazakazaka le ambo kely manitsy azy ho any amin'le direction tian'le mpiambona azy. Zany hoe miara-miasa le mpiambona sy le ambo kely. Teo izy le ramatoa tsy mampanina raisy ny rôle mpiambona fa za ndray ny rôle ny ambo kely androany. Hayaya! Dia inona le izy? Ozy izy reo zanak'ondro veriny zanak'Israely miaraka aminao reo tsy manana fahatakarana ny tena maizy lanjan'le mofo ambony latabatra tiana omena azy. Fa androany ho averin'ny ambo kely ny fisainan'ireo amin'ny révélation marina mba hananana izy ireo antoka fa tsy ambony latabatra isitraka izy nefa tapona masony fa hosikafako androany fa na tsy tokony ho anarana izy za le ambo kely anokatra mason'ireo alalany maizy ianao. Halleluja! Dia ozy izy Jesosy. Za ambo kely izy. Fa le ambo kely afaka mitsindrika eo ambany hoe dia mety. Fa hoana? Ny ekeny mahambo kely azy. Fa napetra n'le toerana misy an'le mofo ho ambony. Ho filana tsy mahasakana ny ambo kely tsy sitraka an'le izy. Tetely le ramatoa. Zay rôle raisiko androany tsy olana. Halleluja. Le ramatoa avy eny amin'ny ambo kely. Dia hozy izy Jesosy manomboka androany tsy ambo kely tsony ianao. Fa amin'ny Matthieu 15:28 raha vehivavy ozy izy naveriny Jesosy amin'ny toerany amin'izay. Raha vehivavy. Teo izy niteny hoe ambo kely farany lasa niteny amin'izay Jesosy raha vehivavy amin'izay. Zany hoe rehefa misokatra ny vision anao spirituellement mahita ny maizy azy an'Andriamanitra fa ny olona feno fanahy masina reto tsy mora tafotoany zany. Mahatonga anao mora tezina, mialkalina fahatany, taitaim-bombona reny, mbola eo amin'ny nofo daholo reny. Fa ny olona rehefa tena feno Andriamanitra, mirezaona naraka an'Andriamanitra. Dia izay zavatra tenen'Andriamanitra azy dia mila ekeny. Hozy izy le ramatoa matoana miteny hoe ambo kely dia izay azy zany. Na koa raha dika. Izy niteny hoe ambo kely. Dia hozy izy le ramatoa, way, tsy fatany zavatra teneny za olona dia lazainy ambo. Tsy maninona fa izy io moa tsy mahita zava-miafina. Dia namboary ny sainy hoe zay tsy hitanita maso zany hitan'i Jesosy. Dia angamba heveriny hoe ambo kely ihany efa olona ihany. Satria indraindray tsy mijery zava-misy zay fa mijery zava-panahy foana. Dia niraisiny amin'izay dia hoe okey ary aleo fa raisiko amin'le tany mba ahafahako misisika makeo amin'le mofo. Ny tanjona tsy maintsy mihina mofo androany fa iny dado tondra mofo somary ao an'Andriamanitra. Androany avy any amin'ny ambo kely tonga dia zanak'Andriamanitra anazy latabatra le ramatoa. Fa Lazarosy mantra avy eo amin'ny latabatra noho ny fisainany nidina ho any amin'ny ambo kely. Ka tsy toerana le izy. Fahatakarana le izy. Avy any tarana fahatakarana le izy. Avy any fahatakarana ara-panahy le izy. Inona zany ny secret? Ny secret mihazona fiainana ao anaty fiovam-piainana misy ny tanan'Andriamanitra. Inona hoe tsoro fahagagana zany? Teteny aminao tsika reto tsisy olona oro fahagagana zany mandra-piveriny Jesosy. Marina ihany le filaza amin'ny pasteur docteur Hoanina omaly hoe zay mandry pasteur Rodolphe izy satria niaraka foana zay natany amin'ny rahaliana ohatrany mahita ny zavatra ataon'Andriamanitra koa izy. Any amin'ny toerana misy azy koa izy ampiasain'Andriamanitra. Dia zay hozy tena tia fahagagana. Non, marina kosa aloha ny zavatra lazainy. Ny masoko tsy ho tapenako. Tsy jery fa Andriamanitra mahagaga Andriamanitra. Tsy hoe mpanao fahagagana fotsiny fa izy mihitsy mahagaga. Dikan'izay ny présence mitondra an'izany. Ny anjarako tsy nasainy hitory fahagagana nefa fa ny rahana hitory ampiavana anao aminy, hifakahitanao aminy, iombonanao aminy. Azay ny fahamarinana. Hitory toe-panaraka an'Andriamanitra kosa izy Paoly. Zay nitorina tany amin'ny Jentilisa.
Allô? Rehefa tanteraka izay dia mora ho antsika. Androany izao dia jero indray a. Jero indray izao androany. Vao vita ty fandraisany ty misy fanahiana be mihitsy. Hitako mantsy ilay nahazo any Job. Izay atahorako teo izy menjady amiko izay vitako mihitsy ty miantra. Dia za zao matahotra mafy sy tsy haiko iny misy zavatra atahorako. Matahotra androany fa orona ty fandraisany ty misy zavatra mansavona indray. Halleluja. Misy zavatra foronina indray. Amen. Misy zavatra stany indray androany. Halleluja. Eritrereto hoe mombanao ray manontolo any aoriana any ovainy amin'ny alalan'ny fihinana sy fisotro. Mombanao ray manontolo manjary tonga dia mitsiry avy any le vaovao. Avy amin'ny fihinana sy fisotro. Satria avy any an-danitra. Programa farany zany tsy maintsy niavina avy any an-danitra daholo. Ka miala tsiny fa manana ny singan'ny lanitra eto an-tanako androany maraina. Manana ny singan'ny lanitra eto an-tanako aza androany maraina. Noho izany raha ebola eto an-tany misy ianao tsy mahery noho ny avy any an-danitra zany zay sakana sy fanerina rehetra misy eo amin'ny fiainanao androany maraina miomana iombona amin'Andriamanitra aho. Halleluja. Ity ny tenako. Ity ny tenako nefa io ny tenany. Dia mivakiny dia nomeny ny tenany dia izy koa nihinana azy. Fa ny zavatra nitranga nitsangana izy. Toy Jesosy tsy problema raha tsy azon'olo izy fa azavaiko mirodolo fa neoriana any. Amen. Fa rehefa azon'olo izy dia iombony ianao ary isokatra ny aty fananao satria programen'Andriamanitra kay hitondra ny fiainany ato anatiko. Dikan'izay ny singa avy any an-danitra manova fiainana foana. Reali vao nihinana avy any an-danitra efapolo andro efapolo alina. Le efapolo andro efapolo alina ihany ny ataoko. Kay moa misy an'le hoe miverina izy. Merci pasteur Mano. Le retour koa kay 40 jours et nuit koa. Zany hoe zany 80 andro manalina. Tsy nihinana fa hery avy amin'ny fiombonana. Amin'ny sakafo avy any an-danitra nanova zavatra teny an-dalana. Hitako Jesosy no teny hoe nofoko ny tena fihinana ary ndranoko ndrako ny tena fisotro. Ndrako izy fa tsy ndranoko. Dikan'izay dikany hoe tena fihinana misy ifandraisany amin'ny fiainana. Zany hoe zany nahinana kirana calcium par an zany ianao ataontsika hoe isam-bolana. Rehefa feno ny enema ny enim-bolana ka iny hoe reradreraka dia miverena mihinana vitamine. Tanjaka 80 andro manalina zany amin'ny zavatra trepandeha tsy vitamine tsotsotra tsony zany. Ngamba vitamine C le izy céleste. Amen. Ary vitamine D koa ao anatiny vitamine avy amin'ny Dieu. Vitamine A Andriamanitra. Ao anaty mofo trepandeha avy any an-danitra feno vitamine D, vitamine C, vitamine A. Merci pasteur. Alléluia. Vitamine K ozy raha vitamine Christy. Nefa ny zavatra hoanina, zavatra sotroina. Ranona Jesosy jus. Dia izay ny teneniko hoe hazo mivadika mena rano. Dia mivadika hazo avy amin'ny hazo ny koba sy ny ranom-boaloboka. Dia hoy izay ndray mandeha. Raha tamin'ny raha zao kaina no miverina manao fanatitra lavina ny eny abela fa ny kaina ny raisina. Révélation na tonga ny kaina ny lavina ny fony raha teo koa moa efa kaina. Mieny vetsika. Raha tsara ny toetranao izy izy miramirana ny endrika. Raha vao mijery olona eo amin'ny tavany eo dia fantatra hoe tsara toetra na ratsy toetra. Ao amin'ny Genesis na rona za pasteur. Ozy izy Andriamanitra tamin'ny kaina raha tsara ny toetranao izy dia miramirana ny endrika eo. Fa maninona nga ny endrika eo tsy miramirana mihitsy. Ratsy toetra ty. Asitsikitsiky raga. Halleluja. Tsika menakavy reto tsy maintsy miova ny toetra tsika. Zao zany zao ny zavatra mitranga. Taloha tsika rehefa mitory dia hoe tsy maintsy miova ny fiainanao. Ny fiainana ovain'Andriamanitra ihany iny rehefa avy eo. Fa manomboka izao tsy maintsy miova ny toetranao.
tsy maintsy miova ny toetra anao, tsy maintsy iray amin'Andriamanitra ianao. Ianao koa tsy avelanay raha tsy makany an-danitra e. Tsisy azany eto, tsisy tafajany zany eto. Halleluja! Halleluja! Aloha tsika tsy ampanamperan-tena zavatra mandalo zany. O zany misy fotoana tany teny anakarena n'inona atao inona arena nefa tsy atao inona aloha teteny aminareo hoe atao inona le arena raha ohatra ka tsy hitondranao any an-danitra. Misy olona efa mavita mivavaka tompo raha reti ny tena nagana na tsy ombona aminao, reti ny excuse foana isanandro sanandro. Mahasamanao zany vavaka zany ve anao? Ny olona rehefa tena tsara fiombonana amin'Andriamanitra tsy matahotra ny andra. Aloha tsy tohizako fa miketrona daolina reo. Le izy hoe attitude Andriamanitra tsy fahavalon'ny arenanao e. Fa mba fantatra reo na voan'le tedavy le mpanan-karena hosaronana amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra ny toe-potsy voafora. Amin'ny fekinina mambola tao anatiny. Izy tsy nizangazanga, izy tsy nangalatra, izy tsy nanaja ndray aman-dreniny. Efa voasoratra hoe, voalazanao hoe fantatra hoe efa voasoratra hoe tamin'ny tolo hoe aza mijangajanga, aza mozy Jesosy. Zany rehetra zany vitantsika ry tompo a. Dia hoy Jesosy marina zany. Tena matoa Jesosy ny teny hoe marina. Tena marina le zavatra ny teneny fa ny aina le izy. Fa hoy Jesosy nijery azy. Tisy zavatra ray aloha ianao. Va inona? Dia hoy Jesosy ndana hoe avaroto ny fanananao rehetra dia omeo malahelo. Avy hoe zanako anaraka. Ary dia amin'ny alahelo lehibe ny lazainy aminareo. Fa Andriamatoa mpanan-karena dia niodina tsy afaka anaraka an' Jesosy satria ny vesara narena ny fony. Misy vesatra. Dia niala amin'ny alahelo izy. Baiboly miteny zany amin'ny alahelo lehibe ny lahy voageja tao ihany izy. Mila votsitra tsika eo amin'ny mofo. Raha io mampangalatra anao, raha io mampandainga anao, raha io mampisoloky anao, raha io fatana misy fotoana manino akora tsy mihinana moa. Fa dianina ary ataoko ndraindray tsika fa tonga dia sandaitsika 21 jours alohan'ny taona le izy. Dia natenateny eny rehefa mety 2 jours ve manana mivavaka. Tsisy 21 jours raha vita ihany ka tamin'iny koa zany hoe fantoka mivavaka mba ay zany le izy hijanjana any amin'ny juin ka mahatonga anao janvier mifady. Communion. Fa aza matahotra ianao, tsy andry zany ianao. Tsy horaraka zany ianao mandrakizay. Melohan'ny iverenan'i Jesosy apakatra anao, ho amboariny daholo ny zavatra rehetra. Tsy mandrakizay akory io fahalalovanao ihany. Mety ho aiziny eo tsy efa-tsy ny aram-bato misy tanana manariny fa misy voninahitra manaraka orinan'io. Dia aza matahotra fa ity ny tenako. Rehefa nomeny ny tena avy any an-danitra, azo antoka ny fetohana hatramin'ny farany. Noho izany, tsy zany no toritsika. Tsy toritsika zany, fa zavatra mitranga ho azy zany. Sakafo fotsiny ao anaty, fa no zavatra Andriamanitra. Tsangany amin'ny toerana misy ianao. Vavakisika. Halleluja. Tamin'izay Andriamanitra eto tongotra ao androany maraina. Dia fa mba iza moa zay no menao tombony mihoatra noho ny olona rehetra. Afaka misitraka raha-pahatakarana ny fiombonana aminao eo amin'ny latabatra. Oh Jesosy. Sokafo ny fonao androany dia mitenena amin'Andriamanitra. Mbola hitanao hoe misy zavatra tsy mahatanteraka ny fiombonanao aminy. Fitsarana ny tsainao any, fietreretana maloto. Aza mora mampiditra ny fakofako n'izao tontolo izao fa atao izay iombonanao amin'Andriamanitra. Aza mihevitra akory izay zavatra tsy tokony ho heverina, fa mihevera an'izay tokony ho heverina. Amin'ny fahalalana ny onony amin'ny zavatra tokony ataonao. Teneno Andriamanitra. Tompo mila anao ny fiainako androany. Ianao mihitsy no ilaiko. Tsy fanasitrana no ilaiko. Tsy fanafana aloha no ilaiko. Fa ianao mihitsy. Ny afahako miombona aminao. Ny afahako misitraka famelan-keloko avy aminao. Ny afahako misitraka famindram-po avy aminao. Angatao Andriamanitra. Sokafo ny vavanao. Raiso ny famindram-pon'Andriamanitra. Raiso ny fanadiovana avy aminy. Iasa mahery ao anatinao androany. Mihavana amin'Andriamanitra ianao. Tompo, indraindray zavatra lavitra be nitreretiny sainay. Fa zavatra tianao aminay izay votsitra. Ampitiavana be fotsiny.
mandeha am'izay planina sy programa ilanao anay iny amin'ny fiainana. Nety izay Jesosy e. Raiso ny fanadiovana avy amin'ny raha Jesosy. Aloha nisy tranao ny haniny, avoky ianao, ary tena fihinana. Avoky soa ny fanahinao, avoky soa ny ainao, avoky soa ny tenanao ray amanontolo. Aloha nisy tranao ny momba azy rehetra. Misy tra fiombonana aminy, sokafo ny fonao dia teneno Andriamanitra. Tsy mifahazarana ny fanompoko anao. Tsy mifahazarana ny fandianako eto amin'ny fanatrehanao. Izay teny rehetra reko dia ho ampiariko. Atonga ho fantsona tsara. Hitondra ny fahatsarana amin'ny fiainako. Ahitako ny voninahitra amin'ny fanatrika. Raisoraiso amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ny fisokafana avy any ambony amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanamasina indray androany. Natsika communion tena izy amin'Andriamanitra. Sotra raiko mpanao ny lanitra sy ny tany. Amin'ny zavatra fenonao ny endry sy ny manatsaina. Fa asehoanao any zaza madinika manaiky ny sitraponao kosa. Makasitraka raiko. Anio tiako ianao amerina zao vavaka zao miaraka amiko. Jesosy io. Ianao ny laiko. Fonjeo a Jesosy io. Vonjeo fampamonjiko ianao. Vonjeo amin'ireo fahazaran-dratsy rehetra. Esory ary eo amin'ny fiainako izany. Manaiky amin'ny fahadisoako. Fa meno famonjenao kosa. Androany Jesosy. Manaiky eo amin'ny fiainako. Tiany momba manontolo. Atolotro anao indray androany. Sotra amin'ny famindram-po. Vaovao isa-maraina. Sotra amin'ny fitiavana. Miazona isan'andro. Androany Jesosy le maha izy avy aminao no fiainako satria zanakao aho. Sotra amin'ny famindram-po. Sotra amin'ny famelan-kevitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Jesosy tombo tamin'ny alazena madiana azy dia nandray ny mofo. Rehefa nisaotra izy dia nivakiny dia misy hoe tia ny tenako izay vakina ho anareo. So natao fahatsiarovana misaora azy. Tahaka izany koa ny ranom-boaloboka. Mari-panehoana ny fitiavany ny alalan'ny famelan-keloko avy aminy. Hozy izy, ny rana latsako ho fanekena vaovao. Famelana ny fahotanao sy ny lokao mandrakizay. Isaky ny mihinana mofontsika ka misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesantsika mandram-piveriny apakatra antsika eo aminy eny amin'ny raha ho any lanitro izy Paoly. Ary mandram-piveriny satria mbola tsy tonga izy dia misotro tsika ny rany ary mihinantsika nofony misaora azy. Miri Jesu, miri Jesu, miri Jesu, ni fitiavana. Mamor Jesu. Aza misy miala rehefa avy eo fa mbola hivavaka sy araka hivavaka sika. Alleluia. Passo toerana fipetraka. Alleluia. Fa miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy araka ny fanambaramaly dia atolory izay tsara indrindra avy aminao. Fotoana izao anehoana amin'ny fomba hita maso, hitan'Andriamanitra fa tsy hoe hitan'ny eo manodidina fa tena azy ianao. Amen. Dia misy mifanatitra fa volonkarena sakrifisy ataovy izay tena ao amin'ny fonao ampifaliana. Amen. Fotoanantsika rehefa avy eo dia ho an'ny sampana tsirairay avy misy ny fivoriana
club d'enfant leonjota chorale sy ny ambassadeur mana fotoana rehefa avy eo dia mijanona kely tsika ho fanomanana zay croisade zay zavatra asa ranotsirairay avy raha rivatsika miaraka amin'ny okole dadao tsika tehaka mafy ho an' Jesosy eny amin'ny horizon ivato amin'ny telora itosy azafady horizon itosy amin'ny telora alleloia ihany koa zany mazava ho azy misy fotoana avy any France ihany koa amin'ny hvkl-mission miezaka manaraka foana nyrenitsika satria misy teny tadidio fa misy teny ho anao amin'ny fotoana rehetra maraina atoandro hariva amin'ny alina dia araroty rehefa mba misy occasion tahaka an'ireny dia miainy tenin'Andriamanitra alleloia rapitso tsika moa tsy fiangonana fa misy fiangonana vitsivitsy miara-miasa amintsika anisan'ny akaiky indrindra dia Christian Life Palasa afaka manatona pasteur sandratra anao hoe aiza ilay fotoana roviana amin'ny firy rapitso fotoanatsika amin'ny lasinainy talata larbi etsy amin'ny super-u Analakely deuxième étage dia ny latsinainy manokana sekoly mpamana olana ny talata sekoly ny fanasitranana larbi sekoly ny tokantrano fanambinana ary misy mpanompon'Andriamanitra ho avy eo dia miomantsika ao anatin'izay rehetrarehetra zay ny zoma moa mazava ho azy dia verina eto indray tsika amin'ny efatrora ny sabotsy tahaka an'izay dia tsarovy foana misy ny asan'Andriamanitra ihany koa izay angatahana vavaka amintsika tsirairay avy anisan'ny asan'Andriamanitra izay tena anisan'ny raha nijery vavolombelo tsika omaly sy tamin'ny fotoana rehetra dia ny fandefasana ny teny manon'Andriamanitra amin'ny radio FM 90.8 dia misy olona any ambadika any sitrana misy olona any ambadika any miova amin'ny fiainany raha mba mety ianao toanjo ny asan'Andriamanitra zany raha mety satria mety hoe tsy afaka ianao zany hoe za tena tsy afaka mitoriteny za tsy afaka manao zao tsy afaka fa raha mba misy azonao atao amin'ireny dia toano ny asan'Andriamanitra takitaky zany ihany koa ny centre zay ho atsangatsika etsy amin'ny bypass tena tsara tena ohatrany fa tsy atonona atsika ntsony ilay toerana tena tsy atonona fa lasa misy mifampiapofo misy ary ambadika ary dia nefa ny tena tsy mety ilay izy fa andao tsika ifampitondra mambavaka voalohany indrindra ho an'Andriamanitra ilay izy fa tsy ho an'izy akory fa mba tena hoe manararoatra tsika manao zay azo atao araka ny tena mpanompon'Andriamanitra teo ifikitra amin'io arena manan-karena mpanan-karena ngamantsika tsy ho ao anatin'izay fa rehefa misy zay mbola azony tompo omena dia araroty tsy fantatra ane mifandehany fa tompo nefa malala mifandehany dia ndaotsika hiara iombona ndaotsika hiara ifampitondra mambavaka ndaotsika hiara ifanoana ny amin'ny asan'Andriamanitra rehetra ndaotsika hiara hitsangana ary dia hainjiro aty anoloana ny tananao ray amin'ny anaran'i Jesosy Andriamanitra ianao Andriamanitra ianao hatramin'izay ary hatramin'izao ary mandrakizay Andriamanitra ianao eo amin'ny fiainanay ary tsy toy ianao ny zavatra rehetra izay mitranga eo amin'ny fiainanay dia ianao ny mpanapaka tsisy afaka miditra tseritra amin'izany tsony rehefa ny ray taminao zahay misaotra ray misaotra ihany koa ny mbola fahafahanay manolotra zay avy amin'ny fonay omenay ampifaliana ampitiavana zany ray sy tompo ho anitra kasitrahana ho voninahitry ny anaranao tahiony tsirairay avy raha eo amin'ny anaran'i Jesosy amen ndao tsika itehaka mafy voninahitry ny tompo alleloia ka mafimafy ianao an' Jesosy alleloia afofainy amin'ny lanitra ny tanao dia ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo misaotra tompony amin'ny famindram-po misaotra amin'ny fitiavana misaotra amin'ny fahafahanay mbola manatanteraka ny zavatra rehetra izay andrasanao aminay satria ny tombon'andro iainanay dia iainanay amin'ny fanaovatsoa araroty ny andro azo anaovatsoa manisy soa zay amin'izay zany tianao nararotanay ny fiainanay tsy hoe araroty ny andro fa mbola misy ny azo iainana anaovana an'izay tiana atao zay le izy fa fanararotana fiainana anaovatsoa zany direktiva ny tenin'Andriamanitra manisy soa zay
amin'ny antom-pisina eto ambonin'ny tany. Mijoro zay mifatahorana anao amin'ny antom-pisina eto ambonin'ny tany. Manatanteraka an'izay tianao zay, anao ny sitraponao zay, ho mpanomponao zay, isitraka ny tsara avy aminao zay. Ary raha dinihana ao anaty baiboly, misy teny manambara ao anatin'ny teninao hoe zay manetry tena no asandratra. Raha tianay fisandratana, vady mifanetretena ny tsy maintsy idiranay. Raha tianay nisitraka vokatsoan'ny tany, dia tsy maintsy manaiky sy makatò zahay. Isaia 1:10. Raha manaiky sy makatò dia na vokatsoan'ny tany. Raha tianay ny andovan'ny tany, mila malemy fanahy ndray zay. Sabatra malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany. Tompo, aza velanao zavatra hafa koatra zay lazainao zay, fa zay lazay baiboly ihany no iainanay. Tsy hoe miteny foana hoe falemem-panahy maraina mandra-parivan'ny andro dia hoe alemy fanahy tampoka eo. Mila manaiky ny tenin'Andriamanitra ao anaty sedra, mijoro tsara, matanjaka tsara. Afaina amin'ny lanitra mihitsy ny tanova zavatra ilaintsika mianakavy daholo zany rehetrarehetra zany. Ianao ninona zany zavatra ilainao rehetra io, efa ao anaty baiboly daholo ny valiny. Aza mitady valiny amin'ny fampianarana mahafinaritra hafany zay lazain'i Jesosy raisiny. Oka ianao ho sambatra amin'ny alahelo am-panahy, fa anao zany ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy hoe olona mora tafitohana zany no hoany, fa olona malahelo am-panahy no hoany. Afaina amin'ny lanitra ny tanao meo an'Andriamanitra ny fahafahana manaiky sy makatò ny sitraponao hatramin'ny farany. Manome voninahitra anao araiko. Ianao mimpanao ny lanitra sy ny tany, ianao ny tompon'izao rehetra zao. Sabatra zay mianakavy, ravoravo zay mianakavy, fa vitsonanao eto ny fanatrehanao. Iainam-pifaliana, tsy voafaty sy ny hita, fa andeha amin'ny tsy hita satria fantatray fa ny tsy hita maritra mandrakizay. Halleluja! Omem-boninahitra mandrakizay ianao. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy ny fanasitranana anao sy ny fanafahana anao. Aoka tao anatin'ny fandraisana androany, ny fanaintainana. Wow! Miteny amiko Andriamanitra hoe misy fanaintainana tonga dia nitsahatra androany. Ary tsy hoe mitsahatra fotsiny eto, dia rehefa mody rehefa avy eo anao dia mbola mitohy, fa tsy mahazo manaraka anao hatrany hatrany tsony. Satria vita tombo kase le fanasitrana anatin'le fanaintainana. Miteny Andriamanitra hoe tena nafako ny fanaintainana. Izy nanao an'izany fa tsy olombelona. Halleluja. Tiako atsanganao ny tananao mba tiako hita ianao. Le olona afaka tamin'ny fanaintainana, ampidiany daholo ny tanantsika. Dia atsangana ny tanan'le afaka tamin'ny fanaintainana. Hoe nanaintaina ianao dia tsy tranon'Andriamanitra. Wow. Azafady mba miola micro kely azafady. Tiandre fotsiny zay vetivety, alohan'ny fiderana vetivety. Averenan'i Jesosy ny voninahitra, atombohitsy amin'ny sisiny etsy. Atsangana ny tananareo azafady. Petraka zay tsy nanana fa le nanangan-tanana mba mitsangana azafady. Aza mijaly. Ely ny anarako. Somary narary kely le foko teo dia nijanona. Tatrilanto ao maly hoe andeha hamonjy le hoe ozy izy docteur Johanna hoe aza tonga aty raha ohatrany hoe tsy te azo miracle. Dia zao no ataoko za indray raha andady ary tsy maintsy tonga dia nandeha ody dia efa harivariva dia nivadika ny chevilliko, nandeha nanitsaka vato fa maizina le dia nivadika ny chevilliko dia tonga teny amin'ny dia niala aloha fa mandritry ny ala nanao ohatr'izao dia mbola zao io mbola mararirary foana miala aminara Jesosy foana dia miala dia voly dia no niteny teo pasteur dia vita mihitsy ilay izy dia tsy rehako tsony tsy maheno ninina tsony vita mihitsy voninahitra Jesosy. Dia raina Jesosy mpanjaka ny mpanjaka. Diary ny anarako tompoko. Ho an'i Jesosy ny voninahitra, io vadiko. Tonga teto amaly, izany hoe izany nataon'i Jesosy ny joro vavolombelona. Fa hifonana fatara foana izay mivady. Dia androany mandeha eo ny fotoana dia nalohan'ny nikaran'ny pasteur Rodolphe dia niteny hoe Jesosy ataovy misy fijoroana vavolombelona eo raha sitraponao zany. Ataovy mbola misy fiantsona. Dia vao tapitra ny vavako dia niteny pasteur tao anatin'izany mihitsy ahako nisy fanaintainana be 2 semaines tsy nitarainana tamin'ny vadiko ary. Tena hoe nalemy narary daholo hatrany ndokatra ny paladie. Tena hoe nanaintaina tsy nihinan-kanina fa tsy nitarainana tamin'ny vadiko ary. Tamin'ny sabotsy
tokony indray andro sabotsy tokony inona fanafody dia izany hoe Andriamanitra manao zavatra rehetrarehetra fa misy zavatra nataony vadiko dia na izy ny tokony hoe vidy fanafody dia tsy azo ilay fanafody parivo ny andro tsy ninona fanafody sabotsy lahady nisy asa fanompoana koa nataony dia za rery ny tao an-trano rehefa tao an-trano dia hoe Jesosy eto izany tsika asenao androany dia rehefa teo dia tena nahita ny tompo rehefa vita mivavaka dia tena afaka ilay fanaintainana dia nanao fandraisana manokana tao an-trano za rery ny tao fa tao présence ny tompo dia nandray fanasitranana latsinainy dia efa nisy nahita anahy tany misekoly fa tena tafitsangana tapoka hoe tsy hoe ahoatsy ahoana fa ho an'i Jesosy rery ny voninahitra amen. Halleluja, ndao ity tanana mafy be ho an'ny tompo e. Resinany anarako voninahitra ho an'i Jesosy. Ato amin'ny ilakiboko havananaty izany efa elaela amin'ny mararina any am-piasana ary misy fotoana manaikitra be. Dia tao anatin'ny toriteny teo dia ohatra nisy zavatra nanongotra ny ala ohatra izao dia nijanona tanteraka fanaitana. Voninahitra ho an'i Jesosy rery mandrakizay. Florence ny anarako. Voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany fa za zany efa elaela no manaitaina daholo hatrany amin'ny lohako, vatako iray manontolo. Za moa misy tension zany. Fefa nidina izy rehefa tatoato hatramin'izay tena hoe niombonako tamin'i Jesosy. Dia androany zao andeha fomaraina be dia andeha hivavaka hamonjy fotoam-bavaka ohatr'izao. Manaitaina daholo ny vatako iray manontolo hatrany amin'ny tanana, hatrany amin'ny tenako iray manontolo. Dia eniko ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe izay manaitaina rehetrarehetra marary aminao dia sitran'izany. Dia niraisiko tena niraisiko ampinoana ilay izy dia teo dia tonga dia tafajoro teo tsy mipetraka intsony fa tonga dia mijoro. Dia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany dia sitrana izao tsisy manaitaina. Halleluja, ndao sy natiaka mafy ho an'Andriamanitra. Voninahitra ho an'Andriamanitra fa tamin'ny lakamisy tena narary be mihitsy ny nifiko. Niditra teto raha izao tena mbola nanaitaina ary nisy fivotosana fa vao avy nanao fandraisana dia nijanona ilay fanaitainana dia tsapako. Halleluja. Ilay fivotosana. Taty Anitra, tenako manontolo manaitaina be foana fa zao janona daholo izy rehetrarehetra. Halleluja. Tatinana voninahitra an'i Jesosy fa efa elaela mihitsy ny ty parti gauche ty hatraty amin'ny kiboko aty misy fotoana manaintaina be dia manao crise dia teo tena nanaintaina be ilay izy fa vita amin'ny fandraisana dia tena afaka. Voninahitra ho an'i Jesosy. Hitahina no anarako dia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany fa za zany tamin'ny maly tena nahatsapa hoe reraka be mihitsy tamin'ny maly hariva iny lohaliko iny manakitsako ao amin'ny lamosy koa tena hoe maharary mihitsy dia za zany nieritreritra hoe ahoana fa namasina ny atafafoako maraina be satria za te hanentsika vavaka any amin'ny tranopokon'olona maraina satria zay any Anjimakely avoloha. Dia za atory dia tena hoe Jesosy apio mba ho tafo maraina fa te hivavaka dia maraina tamin'ny 4 teo za tafo dia nanao raharaha dia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany fa tena hoe sitrana mihitsy dia voninahitra ho an'i Jesosy rery. Taty Lova, voninahitra ho an'i Jesosy fa tongotra nanaitaina be foana efa ela dia zao izy afaka. Voninahitra ho an'i Jesosy. Jesosy. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Taty Voangy efa mampolo taona ny tena manaintaina foana mivatako ireo olona tsy fantatra hoe maninona izy io fa dia afaka kely dia miverina indray. Dia tamin'ny alina tena tsy natoro mihitsy fa ny laloko iny tena narary be. Fa vao niakatra teo dada dia nanazava momba ny hazofijaliana azoko ilay izy
tonga dia niala ohatrany misy ala satria na ty tanako ty raha tsy afaka miforotra dia zao izy afaka miforotra maivana be Loia! Zany ny hazo fijaliana andaotsika iteran' Jesosy manao livraison ho an' Jesosy rery mivoninahitra orakoraka mafy ao an' Jesosy tsangantsika misy olona vonina iteran' Jesosy ve andaotsika androany tena hifaly andio an' Jesosy iza menamenatra mandio an' Jesosy ny olona any amin'izao tontolo izao tsy menatra mandia mankalaza an'zay ankalazainy androantsika iteran' Jesosy orakoraka ho an' Jesosy Atavabontanatsika ho an' Jesosy manana tsara fiononana minona to fiangonana izy teo sy eo ampisoronana sy ho avelany eto fankonana nantsafina ony sasany boty zay de falasany indray mpimasy te any filomantany iaona tompo enanambakavaky lantra sy tagakely io mankomanany dantra dotsikira mamfe dia mirapiratrantavanye mirapiratrantavanye umatsika menakavanentu mirapiratrantavanye andrefatugamanye uapisnya kenyavanye umatsika menakavanentufu atamirapiratrantavanye urakuraka wa Jesosy fantastica wa Jesosy Tianavano fiangonana Favalo suray ombonana Hoan'ny rehetra mifanangonana Tsy ho avelany eto fankonana Nantsafina ony sasany boty zay de falasany indray masy te any filomantany iaona mitomo makavaky lantra isy tagakely io mankomanany dantra dia mirapiratrantavany dia mirapiratrantavany mirapiratrantavany umatsika menakavenentufu atamirapiratrantavany Visita
lagane Nipanjuna Diana Siana Chamini lagane Isakena Diana Ina Manta Fong Solution Diana Manguire Manoli Preso Manoli Preso Yakata Smita Dana Tele Yakata Simidina Dewani Antele Yakata Simidina Dewani Antele Yakata Simidina Manoli Preso Manoli Preso Manoli Preso Let's take Kumar Nam now Let's take Kumar Nam now Buala Chamso Buale Wule Buale Sana Kule Ansi Kane Manche Buala Che Buanda Manoli Preso Manoli Preso Una cura Kamante Sose Andriamanitra no livraison any aminareo any. Mety tsy apozinao fotoana tongavan'Andriamanitra malinanao fa manana fo fotsiny miomana isy livraison Andriamanitra, isy livraison Andriamanitra, isy livraison Andriamanitra. Raha ianao le hovakina orakoraka mapiteas. Halleluja. Bartimeo nandray azy nahiratra. Halleluja. Sofina marenina no baikony dia nandre azy. Fangazany any. Maty tanteraka. Misy fotoana izy manome tsinjarany. Jesosy
tena izy mihitsy ny fanasitranana zay ny mahatonga ana amin'ny teny aza mitady fanasitranana fa izy tadiavina rehefa mananasika tsara fihavanana aminy ianao tsisy zavatra tsy vitan'izany enoiny atsinjarany maso fotsiny na pahiratiny sofina fotsiny na pandrenesiny tongotra tarana maty tonga dia nietsika ndretrarehetra zany tonga dia vitainy atsinjarany lazarosy grossiste indray satria sady maty daholo ny lo daholo tonga dia natsangana avy eo ampasanao betera principe anao tsy maintsy arato be foana hatramin'izay satria anao le manana le fotopisaina hoe raha tsy mpandroka be dia tsy manana nana mandeha kely miaraka amin'iny fitana raha iny dia zay trondro ray no ilaina fefa ao anatiny iny daholo ny zavatra ilaina trop enao chapeau tiava mafeo an'Andriamanitra tena tiava mafeo anazy atao ohatrao tananao Jesosy rery any alohan'ny tsodrany tiry Timotiko atao dia rahantsika mifotsika mandrakizay anatin'ny fisika misolatsika azy ofa ny milanitra ny tananao misy panja manatriketo sokafiny fo andray azy ny fiderany no anjakany tena tovy amin'ny fonao mana sokafiny ao anatinao tena tovy hoe misadrese amin'Andriamanitra isika ao anatin'ny hira ao anaty vavaka halleluja izy mana ireo enta mavesatra ireo amboa rehetreo atongony isanarana ambony andarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka miaza ny voninahitra ny tera halleluja mendrika azy reny mandrakizay hoazy miazy sy voninahitra endrikilay naneso antsika narevina mitsangana fasana tsy natazonazy midera eo azy mandrakizay ilain'Andres tompony fanalay misy anarana ambony anarana Aitazisik niranumas ufafani wawachanunda utapitanyadi tiwelai simana
rehefa ny milanitra ny taninao dia makasitrany mpanjaka anao makasitraka ray masina indrindra amin'ny anarany Jesosy raiso ny fiankofana androany raiso ny fiderana ndre azy izay nomena voninahitra fa ny anaranao rery mandrakizay tsy ny fahataterana tsy ny famendrena fa famindram-poana ny fiainana izay misaotra mahatoko foana misaotra mijoro foana misaotra eo alohanay foana misaotra miaro anay foana misaotra miteny aminay foana misaotra mamerina anay foana tianay ianao Jesosy tianay afonay manontolana tehirizo ny zanakao tsirairay avy tehirizo le ty fanolona tena Jesosy tiandeziaina misitrapisa makasitraka dada malama voninahitra ny eo anao rery mandrakizay sotra tompo amen ty amen hitanareo ane Jehovah ka hiaro anareo ampamirapiratra nitavany aminareo ne Jehovah ka midra fo aminareo anandratra nitavany aminareo ne Jehovah ka menareo fiatana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen zareo fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra maty fahasoavan'Andriamanitra amen